Vous avez la capacité d'entreprendre, nous, celle d'évoluer avec. Afaka manomboka ianao ty. Amen. Amen. Dia faly miarabanao indray zany a, izay mianadahy amin'izao sabata fahefatra ny volana oktobra 2024. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana anio a, dia mbola ahafahantsika mihaona idera amin'ny herinaratra ary amin'izao voalohany izao dia hifona amin'ny tompontsika hitady an'ny tompo. Raha ny eny tsara ny tononkira zany ianao dia tena hoe ny fo, miresaka ny fo foana izy zany, tsara ny tononkira malagasy a, amin'ny tononkira hafa izy hafa ny fomba fandikana azy fa amin'ny teny gasy dia tena mihitsy hoe averiny, atao hoe fiverenana zany hoe refrain, tena ataony hoe fiverenana mihitsy hoe tsy afaka ao am-poko ny fanerinanao, ho neno re ny foko, ho tena lapanao, ho lapanao na ho tena lapanao zany hoe tena hoe ny fontsika io zany a tena zava-dehibe mihitsy a raha hitoeran'ny tompo. Zany no tokony hirintsika foana mba ny tompo
ny toetra ao anatin'ny fontsika. Ka zany no teny bebahantsika zany avy eo fa hivavaka aloha tsika, ametrahantsika ny fotoana hisoratsika an'Andriamanitra alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra hibebahantsika. Vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, idera mankalaza amin'ny voninahitra anao zay amin'izao ora sy fotoana izao tokoa. Andro harivariva aty Eropa, nefa dia ianao mahita ny tsirairay avy amin'ny toerana misy azy eran-tany izay manaraka mivantana na mihaino koa amin'ny manaraka Tompo dia ianao hamangy sy hijery ny tsirairay avy sady. Misaotra anao zay satria ianao no manome aina, tanjaka, fahasalamana miaro amin'ny loza, amin'ny asan'ny satana rehetra. Ka dia ianao no deraina, ianao no mena voninahitra, ianao no isaorana amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay, amin'ny herinay manontolo, amin'ny fanahinay Tompo no hiderahanay anao, ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao no antsoinay, ianao tokoa no tianay Tompo, maniry zay mba hitoeranao ny fonay, maniry zay mba ianao tokoa no hanjaka ao am-ponay tsirairay avy. Ka ny tsirairay avy Tompo tsy takan'ny iaonanay na ny idiranay mihaino izao fotoana izao fa tena handray anao tanteraka ka hiova tokoa ny fonay Jesosy raha ho tafasaraka eto izay. Miasà ianao mangataka ny ranao soa hanadio anay isan'andro ary indrindra ilay fanahinao masina hitarika anay sy fotoana rehetra eto. Aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao ary aoka tsisy hoeninay afa-tsy ny feonao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny Tompo tsika arak'izany hira zany, arak'ilay hira nihainoantsika teo azafady dia zay koa zany ny hitondrantsika ny tenantsika hibebahantsika. Hoe tena mionona, tena ao anatin'ny fontsika tokoa ve ny Tompo, maniry tokoa ve tsika mba hitoeran'ny Tompony ny fontsika. Dia ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra, tsy lava fa misy vitsivitsy zany no raisintsika fa afaka manomana sady ianao zany ny ao amin'ny Salamo fahavalo amby folo amby zato. Salamo fahavalo amby folo amby zato, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, dia avy eo raisintsika koa ny andininy sivy amby roapolo. Zay ny vaky-teny voalohany ho raisina. Dia avy eo ny Salamo fahatelo amby roapolo andininy fahaenina, dia ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo. Mbola iverenanay moa zany izy avy eo fa zay no teny ho raisintsika zany. Raisintsika sady zany ny Salamo fahavalo amby folo amby zato. Salamo fahavalo amby folo amby zato dia vakintsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, dia avy eo tonga dia raisintsika ny andininy sivy amby roapolo. Salamo fahavalo amby folo amby zato, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Midera ny Tompo fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny Israely hilaza hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny taranaka Arona hilaza hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka izay matahotra ny Tompo hilaza hoe mandrakizay ny famindram-pony. Andininy sivy amby roapolo. Midera ny Tompo fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Eto zany dia araka ny haintsika teo misy any amin'ny Salamo hafa ary izy tena averiny foana atao hoe karazana isaka misy tenin'Andriamanitra dia manonona ny, satria hira manko ny Salamo zany efa fantatsika. Hira izy io toy ny kira irain'ny olona zany rehefa hiakatra izy, hiakatra any Jerosalema, na rehefa mihaona dia manao hira, dia ny Salamo io ataon'zareo hira. Dia misy manonona hoe zao no eto zany ohatra hoe andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe midera ny Tompo fa tsara izy. Misy anankiray miventy zany dia ny zanak'Israely rehetra miara-mamaly hoe fa mandrakizay ny famindram-pony. Zany fomba firahan'ny zareo anazy zany dia misy feo fomba irahana azy amin'ny teny Hebreo moa zany fa eto dia adika amin'ny teny gasy. Ka ny tiana ambaran'izany zany tena hoe tena
mihira ary tena amin'ny fifaliana no irain'ny zanak'Israely tamin'izany izay miteny ny amin'ny salamo. Zao tsika dia amin'izao androntsika izao dia mihira ihany koa zany tsika. Tsy hoe karazana hira fa raisintsika ilay izy andraisantsika teny bebahana zany satria teny vakiana. Mampirisika antsika foana zany hamaky ny tenin'Andriamanitra satria tsara tsy vakiantsika manontolo izy satria mbola hisy fampaherezana avy eo mety hibebahanao koa, mety handraisanao ny tompo na hanovanao ny fanoloran-tena satria ho avy ny tompo hiteny aminao koa avy eo. Fa eto tsika dia misy teny hibebahantsika. Dia eto zany ny tamin'ity teny ity dia teny nomen'ny fanahy masina tamin'ny mpanompony mandritra ny fotoam-pivavahana isan-kerinandro. Tamin'ny herinandro angamba izay isan-kerinandro fantatsika zany averina foana eto amin'ny WhatsApp dia miara-mivavaka izay ny alatsinainy hariva na alatsinainy alina, ny alarobia alina dia ny lakamisy misy vavaka mivantana ataon'ny Mama Felicia amin'ny YouTube. Ny sabotsy atoandro dia miaraka amin'ny WhatsApp koa zany miaraka amin'ny eran-tany. Dia ny sabotsy hariva tahaka izao mivantana eto amin'ny YouTube zany ahafahantsika mifampahery. Dia teny nomen'ny tompo izy io. Dia ny zavatra nanaitra ny fanahy masina zany no mamangy. Misy fanazavana be dia be ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa namanginy ny fanahy masina ho anahy manokana dia eo amin'ilay hoe famandrakizay ny famindram-pony. Verina foana ilay izany. Aoka ny Israely ilaza hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny taranaka Arona ilaza hoe mandrakizay ny famindram-pony. 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay matahotra ny tompo ilaza hoe mandrakizay ny famindram-pony. Zany hoe tena hoe mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra. Dia eo zany satria tsika izao hibebaka tsika, mangataka hibebaka amin'ny tompo. Dikan'ilay mibebaka dia mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra. Zany ny dikana tena ataonao hoe mibebaka mba hamindran'ny tompo fo zany tsika, mamindra fo amintsika izy. Dia io teny famindram-po zany tena tsara mihitsy amin'ny teny gasy. Tena ny teny gasy tena mazava mihitsy hoe mamindra fo. Amin'ny fiteny fanazavana anazy izay nazavain'ny fanahy masina moa zany tena mampatsiahy an'izany dia hoe ny fo n'Andriamanitra, ny fon'i Jesosy dia afindrany amintsika. Amin'ny teny frantsay moa zany nisy fanazavana tamin'izay koa hoe transplantation na organe, ohatran'ny hoe izany mihitsy izany natao hoe mamindra fo. Ny fon'ny tompo dia esoriny eo aminy, ilay fon'i Jesosy dia afindrany aminao ilay izy, afindrany amintsika tsirairay avy. Midika zany fa tsy ny fontsika intsony no mitempo ao fa fon'i Jesosy. Izay moa zany tena izy satria Jesosy no tena mamindra fo amintsika, nameny fony. Izy zany ilay nandatsaka ny rany. Jesosy ilay zanak'ondry nandatsaka ny rany dia nametraka ny rany ho fanadiovana antsika. Izay no tena angatahana zany ny ran'i Jesosy io. Izay no tena angatahantsika rehefa mangataka famindram-po. Angatao ny ran'i Jesosy mba hanadio ny fontsika. Ny fontsika dia tena ratsy, tena tsy mety zany, tsy mendrika fa ny ran'i Jesosy no angatahana hanadio ny fontsika. Dia arak'ilay teny teo amin'ny famindrana fo, transplantation organe zany dia tsy mety io. Efa misy zany ny famindrana organe dia tsy mety io raha tsy rà mifanaraka amin'ilay ràn'ilay olona teo aloha zany hoe nalaina ilay ràn'ilay fon'ilay olona teo aloha dia afindra amin'ny fon'ny olona anankiray. Tsy mety mihitsy zany na organe hafa zany raha tsy mitovy rà ilay olona. Dia maka rà izay mitovy amin'iny dia afindra. Izay mihitsy zany ilay hoe mamindra fo. Mamindra fo amiko ny tompo raha mangataka ny tompo zany ny teny tena hoe nampahafantary ny tompo zany dia hoe angatao mihitsy zany ny fon'ny tompo, angatao ilay fon'i Jesosy iny dia ho afindra amin'ny fontsika. Ilay fontsika dia ratsy arak'ilay teny teo fa ny fon'i Jesosy dia tsara, mamindra fo izy malefaka, feno fitiavana, feno fanahy masina dia angatahana mihitsy zany ny fon'ny tompo ho hiditra amintsika. Ny fon'Andriamanitra, ny Andriamanitra moa zany Jesosy ihany. Ary ny Andriamanitra sy Jesosy dia fanahy ihany koa. Izay ilay hoe telo fa iray. Dia angatao mihitsy ny manomboka zany raha ohatra hoe mieritreritra manomboka izao hoe mety izay ny tao antsika satria ny taloha mety fahazarana ho anahy manokana. Dia rehefa miteny hoe mangataka famindram-pon'Andriamanitra dia hoe mangataka ny
ohatran'ny hoe ny inona mo re zany amin'ny fiteny mangataka ohatran'ny hoe miala elo, aza mitana alahelo amiko mba aza mijery ny fahadalako ohatran'izay. Fa tena zay mihitsy ilay izy hoe angatao ny fon'ny Jesosy de ampidirina ao anatin'ny fontsika. Ary le fon'ny Tompo tsy tafiditra ao anatin'ny fontsika raha tsy misy rà nilatsaka, de ny ràn'i Jesosy io rà io zany angatao mihitsy de mahatonga an'le hoe rehefa tena mivavaka tsika ka mahatsiaro tena hoe voavela heloka de angatahana ny ràn'i Jesosy, sotroina ny ràn'i Jesosy mba tena hikoriana, mba hiova sy hanadio ny fontsika zany manomboka izao. Ka zay ilay izy hoe zay no ibebahantsika, angatao ny fon'i Jesosy hipetraka, hitoetra ao anatin'ny fontsika. Raisitsika sady ny Salamo 120. Io koa zany dia nisy fampaherezana zay nentina teo amin'ny fiara-mivavaka fa ny 119 no raisitsika amin'io resaka famindrapo io. 119 zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anarakahy amin'ny andro rehetra iainako. Teny mihitsy zany Davida teto hoe ny Tompo no mpiandry ahy tsy misy zava-mahory tsy manana zava-mahory tsika rehefa tena miaraka amin'ny Tompo, rehefa ny fonony mipetraka ao amintsika de niteneny mihitsy hoe eny tokoa fahasoavana, manaraka antsika zany ny fahasoavana sy ny famindrapo. Zany hoe mifindra amintsika ny fon'ny Tompo, fo vaovao, fo madio indray no ao amin'ny fontsika dia manaraka koa ny fahasoavana ary manaraka aho hozy izy amin'ny andro rehetra iainako. Zany hoe tena manomboka izao de hafa mihitsy ny fiainantsika, zay le eo amin'i Jesosy hoe rehefa lasa ny zavatra taloha de olom-baovao tsika, raha ny zanaka no afaka reo hozy izy de ho afaka tokoa nareo. Ka zay angatao ny fon'ny Tompo hitoetra ao anatin'ny fontsika fa aza araky ny fiteny mihitsy hoe aza miziriziry mijanona amin'ny fo ny fontsika zay maloto sy ratsy. Zay zany angatao ny fon'i Jesosy hiditra ao anatin'ny fontsika. De ny tenin'ny Tompo any amin'ny Ezekiela 4:30 de tena mazava mihitsy ny fanazavany azy zany Andriamanitra ny teny eto amin'ny zanak'Israely ihany koa. Ny 2:20 aloha no raisitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe Ezekiela 4:30 ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, sady esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Hitantsika amin'izany fa tena mazava mihitsy ny tenin'ny Tompo amin'ilay mamindra fo. Zay le hoe isaorana ny Tompo ny amin'ny teny gasy de mazava mihitsy hoe omeko fo vaovao ianareo izy ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Zany hoe rehefa manova ny fontsika ny Tompo arak'ilay teny teo mangatao ny fon'i Jesosy eo amintsika de lasa misy fanahy vaovao koa ao anatintsika, apetrany ao anatintsika, sady esorika amin'ny nofonareo ny fo vato. Zany hoe misy fo vato mihitsy zany anatintsika ao. Zay le hoe transplantation esorin'Andriamanitra ka omeko fo nofo ianareo. Fo nofo de ny fon'i Jesosy de tena hoe misy fahalemem-panahy, io ny vokatry ny fanahy io zany any amin'ny Galatiana 5:5 any tsy ho raisitsika fa azonao vakiana hoe inona natao hoe vokatry ny fanahy sy ny fitiavana any amin'ny Korinthiana 1 2:17 ka hatramin'ny 17 inona natao hoe fitiavana, zany dia lefa ao amintsika ny fon'i Jesosy de zany no omeny antsika. Raisiko kely ny ao amin'ny 2:15 amin'ny Ezekiela 4:30 io any amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Zany hoe hanadio antsika ny Tompo, esoriny amintsika ny fahalotona, maloto zany ny fontsika, maloto tsika ary tsika de mpanompo sampy. Amin'ny teny fampaherezana avy eo angambany mety mbola hiteny Tompo ary eto fa averina matetika eto fa tsika malagasy na ny olombelona de tia manompo sampy. Manompo sampy dia tsy mametraka an'Andriamanitra, zay ny tena voalohany, tsy mametraka an'Andriamanitra voalohany hoe namorona ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Fa le zavatra noforon'Andriamanitra indray no ivavahan'ny olona. Manao sary sokitra izy de iny ny biby, ny zava-maniry, ny zavatra hitany ety Matso ety iny indray no ivavahany. Nefa Andriamanitra no nanao zany. Dia 2:17 no tohizantsika koa hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo handeha araka ny lalànako
sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Zany hoe misy lalàna izay napetraka ny Tompo zany a, tokony ho arahantsika sy fitsipika ka zay no matetika zay no hazavaina moa zany raha ny tena izy eto rehefa hoe maninona no mifampaheritsika dia manazava ny lalànan'Andriamanitra ny fitsipika, io le hitondra antsika amin'ny atao hoe fahamarinana sy ny fahamasinana. Satria Andriamanitra masina hozy izy dia izay masina ihany no nahita azy. Averina amintsika foana fa tsy ho tafiditra ny lanitra isika raha tsy masina, ary izany no angatantsika ny famindram-po zany, le famindram-po zany izao angatantsika fantatsika ny dikany amin'ny endriny hafa ihany koa, mba hadiontsika dia ho faly fa ho tafiditry ny lanitra, ka dia izay no isaorantsika ny Tompo. Andininy fahatelo amby roapolo farany, andininy tsy mivakiko tamin'le tapany faharoa zany a, andininy fahaenina teo alohan'ny hibebahantsika, averiko ny andininy fahaenina manontolo hoe eny tokoa amin'anaran'i Jesosy, eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anarak'ahy amin'ny andro rehetra iainako. Hoe tena amin'ny androntsika iainantsika dia famindram-po ny Tompo no miasa amintsika, ary hitoetra dia hitoetra ao amin'ny tranon'ny Tompo aho amin'ny androko rehetra. Lasa mitoetra ao amintsika, mafana fotsika miaraka amin'ny Tompo, dikan'izany mitoetra ao an-tranon'ny Tompo zany mitady azy andro aman'alina, ary efa teniny koa zany rehefa diovy ny fontsika dia fenoiny fanahy vaovao dia isika hozy izy no tempolon'ny fanahy masina, ao aminareo mandrakariva hozy Jesosy eo aminareo sy ao anatinareo, ka dia aoka isika hitady an'ny Tompo mandrakariva ary hangataka tokoa araka ny teny teo zany ny famindram-pony. Andeha handohalika isika hibebaka hifono amin'ny Tompo. Raha mbola fo vato tsapanao fa fo vato tsy tanteraka ianao eo anatrehan'ny Tompo dia angatao ny fon'i Jesosy mba tena ho ao anatintsika. Famparezana avokoa zany alohan'izay azonao vakiana ny salamo fahatelo amby roapolo manontolo, ahafantaranao koa fa rehefa ny Tompo no mpiandry antsika dia tsy misy zava-mahaory antsika rehefa Jesosy no ao am-pontsika. Izy no mitempo ny fontsika zany dia tena tsisy zavatra mahaory. Zay le tononkira teo isaorana ny Tompo araka ny teny, fa raha ilay tononkira fotsiny ary no hazavaina dia efa feno zany hoe misy raha andro fahoriana hozy izy raha lapanao ny fo anjary fitahiana izay manadio ny fo foana ny resahany, dia na ny ora fifaliana ary rehefa ao ny Tompo dia tena feno fifaliana isika. Ho lao ny fahotako raha akekezinao fa tsy misy adalako izay tsy afaka ao, ny fon'ny Tompo manafaka an'izany. Ary hozy izy andininy fahadimy farany hoe finaritra ny saiko raha hipetrahanao, fa reraka ny aiko raha halavirinao. Angatao mihitsy ny Tompo hitoetra amintsika zany ny fony, tsy afaka ao am-poko ny fanirinanao, ho neno re ny foko, ho tena lapanao. Ataontsika hivavaka hangataka ny fon'i Jesosy famindram-pony mba ho amintsika tsirairay avy ka hamindra fo amintsika izy indrindra indrindra amin'ny fahotana tsy famendehantsika rehetra. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotranao zany amin'ny teny izay nomenao. Ianao tokoa no mamindra fo mandrakizay ny famindram-ponao, na dia Andriamanitra lehibe ary ianao, Andriamanitra masina, tsy tia mifangaro izay masina ihany hozy ianao no ahitanao, ary mivavaka ary indraindray izay araroam-paratsiana hozy ianao dia tena halanao zany. Zay Tompo dia maloto fo, ny fonay dia tahaka ny fo vato tokoa araka ny teny teo, ka ndreto izahay maneritsy teny eto anatrehanao. Mitondra ny fo Jesosy, mitondra ny foko aho Jesosy mba ny fonao tokoa no hitoetra ao anatin'ny foko, hifindra ao anatin'ny foko manomboka izao, ka dia mangataka aminao, maneritsy teny eto anatrehanao, mamindra fo Jesosy, esory izay tsy hanao rehetra tamin'ny faninao tsy araka ny sitraponao, satria ny heloka hozy ianao no hevitra mampisaraka anareo amiko, ary ny fahotanay Jesosy no tsy hidiran'ny soa aminay koa, ka dia mifono aminao izay mibebaka indrindra indrindra amin'ny fahalemena, amin'ny faholotona rehetra entinao anatrehanao, sady ny masonay dia mijery zava-poana etỳ amin'izao tontolo izao no hitanay isan'andro, mahavariana anay
ka de mifono aminao amin'ny zavatra hitan'ny maso, zavatra nijeren'ny maso, tsy araka ny sitraponao adio Jesosy. Satria izany no mitondra ny fonay maloto, fieritkerehana, zavatra hitan'ny masonay zay tsy araka ny sitraponao de fonana aminao. Ny fijery am'zao tontolo zao ny zavatra misy rehetra hitanay amin'ny fiainanay andavanandro, ny zava-misy indrindra am'zao andro am'fandrosoana, ny am'télévision, ny am'réseaux sociaux, de mahita zavatra maro tsy araka ny sitraponao eny Tompo mifono aminao mangataka izay androany diovy sasao am'rano soa ny masonay mba ho afaka mifijery maloto, mijery ratsy rehetra. N'iza androany Jesosy mifona te hiala am'zany de hainao tokoa manadio am'rano soa ny masonay ka hijery anao irery ihany lay any an-danitra na ary lanitra sy ny tany. Tahak'izany koa ny sofonay Jesosy, ny sofiko entiko aminao, maheno koa zay ny zavatra maro de hany ka mierikerika de indray ny zavatry n'izao tontolo zao no mahavariana anay maheno zany say Jesosy ka de mierikerika eny Tompo indraindray de manaraka ary ny amin'izao tontolo zao ny fiainan'izao tontolo zao nefa ianao miteny aminay fa tokony hiova ny fanavaozana ny saina zay. Ka de mangataka ny raha anao Jesosy hanadio koa ny sofiko, ny sofinay tsirairay avy hanala ny fihainoana tsy araka ny sitraponao zavatra nihainoanay esoa manomboka izao ka hihaino ny teninao irery ihany araka ny teninao teo fa ny hanadiovanao ny fonay dia mba hanarahanay ny lalànanao, ny fitsipika zay hitondranao anay Jesosy, ny lalanao Jesosy amin'ny lalan'ny fahamarinana zany no hitondranao anay ka dia tehirizo zahay Jesosy amin'ny fiainanay, ny fijerinay, entina aminao koa indrindrandrindra ny vavanay, ny molotra, ny lelanay, mibedibedy foana, miteniteny foana amin'ny tsy araka ny sitraponao. Eny Tompo matetika dia feno fimenomenomana ary eto ny zanak'Israely de mangataka manambara ny famindramponao, maharitra mandrakizay ny famindramponao fa zay de indraindray manome tsiny maika izay manome tsiny rehefa sendra ny olana, manome tsiny ianao ary indraindray menomenona ka de mifono aminao. Raha nisy teny tafahoatra tsy araka ny sitraponao amin'ny teninay Jesosy, eny tsy mba manambara tahaka ny Davida na milaza fa eny Tompo tsisy zava-mahaory rehefa ny Tompo no mpiandry anay fa zay Jesosy mierikerika ka de hany ka de ory ny fo sy ny fanahy ny sainay, ny vatanay noho ny falotonay noho ny faharatsianay ka de mifono aminao ny amin'ny fiteny. Raha ny teny tsy araka ny sitraponao diovy ny lelanay sasao am'rano soa, ny lela, ny vava, ny molotray mba hiteny ny fahatsaranao irery ihany manomboka izao ny filazantsara zany no tianao ambaranay Jesosy ka de misaotra am'rano soa manadio ny lelanay sy ny molotray, ny vavanay, ny sofinay, ny masonay, entina aminao ny tanana, zany rehetrarehetra zany koa no tenanay manontolo. Tianao zay handray hiasa ho anao, tianao zay hiasa ho anao irery ihany ny amin'ny tananay Jesosy. Omenao talenta, omenao fahalalàna, omenao fahaizana zay mba hiasa ho anao kanefa matetika ny tananay dia entinay amin'ny fanimbana ary indrindrandrindra araka ny teninao teo amin'ny fanaovana ny sampy. Tian'ny olona Jesosy tianay ny manao sampy zay asan'ny tananao ary, zany no ivavahan'ny olona ka de mifono aminao raha nanao ny sarin-javatra, ny zavatra hita maso, ny sarisary zay ivavahan'ny olona raha vonona am'zany ny tsirairay avy ka ao anatin'izany dia mifono aminao zay Jesosy ny amin'ny ray sy ny tananay amin'ny zavatra ataon'ny tananay tsy araka ny sitraponao koa de diovy am'rano soa ny tananay, entina aminao zany ny tananay tsirairay avy mba tsy zany no tsy hidiranay amin'ny fanjakanao Jesosy fa esorina aminay Jesosy ny tanana teninao zany aoka andeha hanana tanana ilana ary hozy ianao ray ihany raha ny tananay ankavia ny ankavanana no hitondra anay any amin'ny elo ka de mamindrafo aminay mba tsy ho am'zany zay Jesosy fa sasao am'rano soa ny tananay hiasa ho anao irery ihany tahak'izany koa ny tongotray Jesosy andeha amin'ny fahamarinanao, andeha amin'ny fahamasinanao Jesosy andeha amin'le lalana hety tokoa ny lalana, ny fitsipika ao Jesosy dia tena sarobidy ny lalànanao de tena
lalàna tianao hitondrana anay amin'ny fahatsarana, amin'ny fiainana mandrakizay, amin'ny famindrampo mandrakizay Jesosy ka dia ampio izay ahay handeha ny tongotray hanaraka anao, ny dianao Jesosy tahaka an'izany hanananay foadio araka ny teny teo. Hiala ny fisainana ratsy rehetra fanahina amin'izao fiainana izao ny tsy finoana, ny fieritkerehana, ny tahotra, ny henatra, esory izany amin'ny fanarahana ny dianao Jesosy ka dia ampio izay manomboka izao mba ho fo vaovao Jesosy no aminay. Esory tokoa ilay fo vato ka dia omeo fonofo ny fonao Jesosy ampitoera ao anatinay ilay fonao Jesosy hitoetra ao anatinay fo vaovao, fo madio, fo mendrika ka dia misaotra indrindra satria ny fonao tafatoetra ao anatinay amin'izao Jesosy. Ka mibebaka taminao izay hiala amin'izany izay Jesosy amin'ny fahotana rehetra dia mino fa ny fonao no efa pitoerinao ao anatinay ka dia izany mangatahanay tokoa ilay ranao soa hikoriana ao anatin'ny fonay manomboka izao. Sotro ny ranao izay Jesosy sotro ny ranao aho sotro ny ranao Jesosy hikoriana tanteraka ao anatin'ny foko, hanadio izay tsy hanao rehetra, hanorotoro koa izay tsy hanao, handoro dorana amin'ny ranao Jesosy izay tsy hanao rehetra ao anatin'ny fo, ao anatin'ny vatana, ao anatin'ny taova rehetra, ny aretina, ny valana aretina, ny tsimoka aretina dia dorana koa amin'ny anaranao Jesosy amin'ny ranao soa fa ianao Jesosy manadio anay, hanova ny fisainanay, hanova ny fieritkerehana rehetra ny tsy araka ny sitraponao ataovy matoky, atoko Jesosy ka dia tahaka ny Davida sahiteny fa tsisy zavatra mahaora anay rehefa ianao no ao anatinay, rehefa ianao no ao am-ponay inona zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao etỳ dia ianao no tomponay, famindramponao no aharitra aminay mandrakizay tokoa. Ataovy aminay izany teny izany manomboka izao iza mibebaka sy mifona tanteraka teo anatrehanao. Dia misaotra Tompo satria ianao tokoa tena manadio fo, manome ny fonao ho lapanay, ho lapanao ka dia fenoy anao izay manomboka izao. Ataovy mahatoky anao izay ataovy manantena anao mino fa ianao mamindra fo, mamela heloko ianao tokoa ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra izay mitondra ny fahotahan'izao tontolo izao, mitondra ny fahotako ianao, mitondra ny fahotanay ka dia ny ranao soa atsatotsako teo amin'ny hazofijaliana ampy manadio manomboka izao Jesosy dia olom-baovao izay ary mahery, matanjaka, sahy izay manomboka izao miaraka aminao. Eny Tompo fanahy vaovao tokoa no ataonao anatinay dia fo vaovao ihany koa ka izany no asahinay hijoro ihany koa, hitsangana izay Jesosy, hitsangana handray ny fahefana, handray ny hery, handroaka ny asan'ny maizina, handroaka ny asan'ny devoly rehetra. Inona fikasan'ny Satana, fikasan'ny devoly amin'ny fiainanay dia kitihana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, mandroahana ny asan'ny devoly Satana rehetra, ny asan'ny devoly, ny devolon'ny Losifera, devolon'ny Belzebova mpandainga, devoly mpamitaka, kitihana amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra afo. Hivoaka any amin'ny farihy rehetra afo nareo Satana, saina kely, saina mpahefana ao amin'ny fonay indrindra indrindra, ny fo vato rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny fo vato mivoaka any amin'ny farihy rehetra afo, ny fo ratsy rehetra, ny fo feno alahelo, fahatezerana mivoaka any amin'ny farihy rehetra afo, ny fo ny tsy finoana, ny fanahina amin'izao fiainana izao roahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tehana sy tapatapahana ny mena rana elam-pandainga, ny mena rana tranainy, ny lohan'ny drakona tapatapahana, atsiky any amin'ny any an-davaky ny elo, any amin'ny farihy rehetra afo ny sazan'ny Satana sy ny devoly fa ny rahan'i Jesosy handrakotra anay, handranao Jesosy no miasa aminay manomboka izao. Devolin'ny fanenjehana, devolin'ny fanaratsiana, roahako amin'ny anaran'i Jesosy, ny devolin'ny fanahina amin'izao fiainana izao, devolin'ny loza, inona endrika loza, accident sy ny loza rehetra dia potehako sy fanako amin'ny anaran'i Jesosy. Efa resy nareo Satana, any amin'ny farihy rehetra afo ny Satana sy ny devoly, devolin'ny aloko ny fahafatesana, devolin'ny fahafatesana rehetra roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana ao amin'ny foko, ao amin'ny fanahiko, amin'ny tokantrano, amin'ny vady aman-janako, amin'ny ankonako, amin'izao asan'Andriamanitra izao, any amin'ny mpanompony rehetra, mivoaka nareo Satana, miala any amin'ny farihy rehetra afo, ny asan'ny devoly rehetra, ny asan'ny Satana, mitondra tahotra, mitondra henatra, mitondra fahoriana rehetra, mitondra fahoriana, inona endrika fahoriana ara-batana, ara-panahy, ara-tsaina
foanana sy roahana amin'ny alalan'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra. Tsy hanaketsy hanam-pahefana amin'ny tenako, amin'ny tenanay, amin'ny tokantranonay, amin'ny fanananay rehetra any amin'ny farihy rehetra nareo Satana. Tsy hanjaka, tsy hanaketsy hanam-pahefana nareo fa ditena amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra ny asan'ny devoly Satana rehetra, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, manao ny asany manolo-tena vonona anaraka ny tompo dia ny Satana any amin'ny farihy rehetra, any amin'ny farihy rehetra ho any an-davaky ny elo, any ny sazan'ny Satana sy ny devoly, any amin'ny efitra rehetra rehetra any tsy hiverina, tsy hanjaka amin'ny fo sy ny fanahinay ny Satana, tsy hanjaka amin'ny sainay fa any amin'ny farihy rehetra nareo Satana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy. Efa resy nareo, efa resy, tsy hanaketsy hanam-pahefana, devoly mpandainga, ny mpamitaka, ny kalanoro, ny zazavavin-drano, ny mpamosavy sy ny endrika fampisaviana rehetra, ny fampisaviana amin'ny tenanay, amin'ny ankonanay roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inona fikasan'ny Satana, ny fanenjehana, ny fanaratsiana, ny devolin'ny fampahantrana rehetra, endrika fahantrana rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra fa Jesosy Kristy no nanjaka, ny rahan'i Jesosy nandrakotra, ny rahan'i Jesosy nitahiry anay tsirairay avy. Ny ranao Jesosy mangataka ny ranao handrakotra ny tokantrano, handrakotra ny tenako, handrakotra ny tenanay manontolo, handrakotra ny asanao, ny asa sy n'izao asa fitoriana zao vakofana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy. Ny ranon'i Jesosy no handrakotra sy hitahiry anay manomboka izao. Ny ranao Jesosy omba anay manomboka izao. Ny ranon'i Jesosy Kristy ampy, ny ranao Jesosy dia ampy manadio ny fonay, manome fo vaovao mikorina ao anatin'ny fonay, mikorina ao anatin'ny vatanay ka dia fanahy vaovao, fo vaovao no ao aminay. Ny ranao mikoriana mandrakotra ny tokantranonay, ny ankonanay, ny fanananay, ny asanao ka dia misaotra amin'ny ranao Jesosy mandrakotra, misaotra ny ranao manadio, misaotra ny ranao manavao. Dia misaotra indrindra Tompo satria ianao tokoa miasa. Satana sy ny devoly dia efa resy. Efa resy ny Satana sy ny devoly any amin'ny farihy rehetra fa miverina andro alina isika hangataka ny fanahy masina. Efa resy ny Satana, efa lasa any amin'ny farihy rehetra izy tsy hiverina hangatao ny fanahy masina, mihaino fo hampanahy antsika. Fanahinao, fanahiko mba ho feno ny fanahy masina ka dia ny fanahy masina no hiasa hanjaka ao amintsika satria ny devoly dia efa resy any amin'ny farihy rehetra. Eny Tompo, mangataka ny fanahy masina izay fanahy masina midina, fanahy masina tongava ianao, fanahy masina ameno, ameno ny fonay, ameno ny foko, ameno ny fanahiko. Fanahy masina fenoy ianao izahay, fenoy ianao ny tenanay, ny fanahinay, tendreo ny vavanay, tendreo ny sainay, tendreo ny vatanay manontolo. Mba ho feno anao fanahy masina, ilay fanahy masina ampitoery ao anatinay, ny fanahy masina Tompo. Fenoy anao izahay ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy mpananatra, ilay fanahy manolo-tsaina, manolo-pahendrena, ilay fanahy misolo vava ihany koa, fanahy misolo vava miady ho anay. Ianao no tena miady amin'ny adinay rehetra ka dia fenoy anao izahay fanahy masina. Mila anao foana izahay fanahy masina, hameno anay hitobaka ny fanahinao amin'ny fiainanay, amin'ny manodidina rehetra mba ho hitan'ny olona araka ny teninao mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo anao. Dia misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina satria miasa ianao, tsisy mahasakana, tsisy mahasakana fanahy masina. Fa ianao rehefa miasa dia ianao manerana izao rehetra izao, ianao no miteny. Ilay fanahy masina tambomba tambonin'izao tontolo izao, miteny ianao dia aro izao rehetra izao ka dia mitenena fa ho hitanay indray, mba ho hitanay indray tsika ny voninahitra ao amin'ny tenena, amin'ny sitraponao rehetra. Indrindra ahafantaranay ny sitraponao, ny amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ny fanarahana anao. Tenena foana Tompo fa vonin-kaina izay fenoy anao izay fanahy masina. Manjakao aminay, manjakao amin'ny fo sy ny fanahinay, amin'ny sainay manontolo, amin'ny tenanay ka dia ianao fanahy masina miaraka aminay hatramin'izao mandrakizay. Ianao tokoa rehefa tia dia tianao hatramin'ny farany. Eo aminareo mandrakariva hozy ianao ary ao anatinareo. Misaotra fanahy masina, misaotra miaraka aminay mandrakariva. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy miaraka aminay koa ka dia hiaraka isika hatramin'izao araka ny tenin'i Davida dia hiaraka isika Jesosy, hiaraka isika mandrakizay, mandrakizay hiaraka. Misaotra Tompo, misaotra fanahy masina, voninahitra ho anao irery ihany.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana izay antsonay moa izany izay mianadahy eto filazanay azy hoe tapany voalohany fa tsy hoe tena hoe tapany voalohany fa fotoana izay fampizaranay mianadahy amin'ny fotoana isaky ny sabotsy ohatr'izao izany ka dia omeko an'i mama Felisiany toy ny fotoana dia hisorana ny tompo ny famindram-pony sy ny fanahy-masina efa omeny antsika dia manao velomanao sady izany amin'ny anaran'i Jesosy raha sitrapon'ny tompo dia mbola mihaino eto indray tsika amin'ny herin'ny toy izao. Veloma tompoko. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia, alleluia. Amen. Mbola faly miarabana iray tsirairay avy ako anaran'i Jesosy tompo dia misaotra ny zokerika ny amin'ny araka ny teny tapany voalohany satria tena mazava be eo ny fiderana fampibebahana dia efa nandray ny fanahy masina zao isika raha ohatra nanaraka tsara tokana ohatran'ny fiandohana dia zao tsika andray teny avy amin'ny fanahy masina teny fampaherezana ho antsika izany mba hampaherentsika tsirairay avy araka ny ambarako matetika hoe izahako izay mizara aloha dia izay vao ianareo izay miaina dia ohatra koa zokerika teo izy ilay manambara aloha ny mandray voalohany ho azy izay vao antsika rehetra ka vonaitra ho an'i Jesosy dia hivavaka tsika alohany andraisako ilay teny izay omeny fanahy masina antsika izany ary hivavaka tsika tompoko. Jesosy mankasitraka anao satria Jesosy ianao Jesosy mbola nanome fahafananay Jesosy mbola hiaino ny teninao. Tompo malala izay dia tsy mahay miteny fa oka ianao tompo no ampiasa ny fanahy masinao andray ny kontrola momba ny tenako ary koa izay tsirairay avy Jesosy indrindra izay miaino tompo aoka Jesosy ianao ny asa amin'ny zanakao tsirairay avy eran-tany Jesosy izay manaraka an'izao direkta izao na koa mbola hiaino amin'ny andro hafa Jesosy. Tompo amboary tokoa ny fony tsirairay avy mba tena ho fonofo Jesosy ary anam-pitiavana izay Jesosy ary tena hiaona aminao satria Jesosy raha ohatra tompo ka mivavaka eto izahay na miaino ny teninao na mibebaka nefa Jesosy manana fo vato ka tsy mankatoa anao Jesosy ka tsisy fitiavana dia ho very izay Jesosy malala ho fahazavam-poana tokoa ka indreto izay tompo malala mangataka ny hery avy aminao sokafo ny masom-panahinay ny sofinay ny tenanay manontolo Jesosy andray Jesosy teny izay avy aminao ampaherezanao anay ary koa anovanao anay. Misaotra Jesosy ny voninahitra ho anao fanahy masina malala satria anao ny fiandohana ary koa fiafarana hatramin'ny taloha indrindra izay ankehitriny ary mandatsadoria misaotra iray malala Alleluia. Amen. Amen. Ny teny izany izay hoentiko anio ny amin'ny fampaherezana dia teny izay tonga tamin'ny gropy any koa izany tamin'ny gropy ny alatsinainy laza teo dia teny fampibebahana izany ilay izy fa na dia fampibebahana ary dia mibebaka ihany koa izany isika afaka mibebaka ianao ao aorianan'ny fotoana eto raha mahatsapa ianao ka voakasika ny teny izay omeny fanahy masina eto dia afaka mibebaka ianao raha alina izany raha ohatra moa ataondra ny aminao dia afaka ianao mibebaka koa ny amin'ny teny izay voarainao izany dia ny tompo ampahery anao ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo dia aka verse hafa koa tsika izany manampy an'io Isaia toko fahaenina amby enimpolo dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izany no raisitsika dia tonga dia afaka homaninao fa ity verse iray ity tsy nentinay tamin'ny tsy netiko tamin'ny fivoriana izany fa nomeny fanahy masina teo Hebreo toko fahasivy afaka homaninao sahady Hebreo toko fahasivy anampiana an'io teny io izany Hebreo toko fahasivy dia afaka tonga dia homaninao izany io toko fahasivy sy toko fahafolo dia misy verse ho raisitsika ao amin'io izany dia andeha aloha tsika andeha hamaky tsika ny amin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra eto izany dia zavatra ambarako voalohany indrindra dia araka ny teny zokerika teo izay ilay fanahy masina teny izy teo hoe mety misy ihany koa ny ambarako eto izany rehefa avy eo ny amin'ny hoe fanompo-tsampy ny amin'ny sampy ry havana saorana ny tompo satria izay tokoa
Tsy niresaka mihitsy menada hoe inona no teny hoentiko fa ny fanamasana nampitenena azy ary tena hoe fanompo-tsampy izay tsy tian'Andriamanitra. Amen, amen, aleloia, tsara Jesosy. Ka tena hoe mifandray tsara le teny dia ho vakiantsika io teny io Isaia 1:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ny titra ato amin'ny Baiboly dia vaky toy izao hoe ny tena mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy. Izao no lazain'ny tompo: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no ataonareo ho ay, ary toerana manao ahoana no ho fitsaharako? Fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako, dia ary izao rehetra izao, hoy ny tompo, nefa izao no olona hotsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy sady mangovotra noho ny teny, izay mamono omby dia ohatrany mamono olona, izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozon'alika, izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry dia ohatrany manatitra rankisoa, izay mandoro ditikazo manitra ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatrany misaotra ny sampy. Eny, ny fidy nialehany ireny sady nifaly tamin'ny fahavetavetany. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy handatsahako ny fahatahorany ho ao aminy, satria niantso aho nefa tsy nisy namaly, niteny aho nefa tsy niaino izy, fa nanao izay ratsy teo imasoko ary izay tsy sitrako no nofidiny. Amen. Ry havana, mafy be le teny, mafy be le teny. Ny tompo zany tenenio. Eto zany ny titra fotsiny dia manambara hoe ny tena mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy. Mila fantatsika tsara zany fa misy zany tena mpivavaka, tena hoe mivavaka zany. Dia misy ihany koa zany ny mpivavaka tsy izy. Ry havana, jerevy tsara le teny eto amin'ny titra. Mpivavaka tsy izy, zany hoe olona mieritreritra hoe izy ny fivavahany nefa ny tsy izy. Be dia be ny antoko-pivavahana isan-karazany, be dia be ny fombafomba fivavahan'olona isan-karazany nefa tsy ao Jesosy, tsy ao Jesosy. Fa ny tena mpivavaka dia avy ny tompo eto dia eto fanamasina mampatsiahy eto any amin'ny Jaona 4:. Mila vavaka amin'ny fanahy isika. Isika izay verset izay Jaona 4:. Dia tsy nomana ary dia izay ny ataon'ny fanahy masina izay omeny dia ankasitrahana ary tanterahina. Jaona 4:, eo amin'ny 9:20 izay. Ie. Raisitsika ny 7:20-20. Hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Eto zany dia manambara ny hoe tena mpivavaka izay tadiavin'Andriamanitra zany hoe iza moa tena mpivavaka zany ilaina. Dia izao ny teny hoe anaran'i Jesosy tompo hoe fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Io zany le mpivavaka diavin'i Jesosy zany io. Izany hoe efa tonga le fotoana ankehitriny ary tena mara zany tompo, tena mara zany. Raha ohatra ka mivavaka tsika ka hoe mandeha araka ny nofo dia tena hoe tsy tafiditra any an-danitra mihitsy le vavaka, tena marina mihitsy zany tompo satria efa niainako zany. Teo aloha dia nanao soa be dia be tamin'ny fiangonana vaovao, nikarakara zavatra maro tao amin'ny fiangonana, nandany vola mihitsy araka teny hoe vola be en euro, vola be en euro. Tena hoe ho an'ny fiangonana, vidy lambam-piangonana, hatramina tapis am-piangonana petraka amin'ny pilipitra, hatramina lambana pilipitra,
hatramina coussin andolena rehefa mivavaka. Maro isan-karazany zany tsy voatonona. Nefa tamin'izany mivavaka fa tsapa hoe misy zavatra tsy ampy ao. Misy zavatra tsy ampy ao. Teo ihany koa nanao mpiandry mandroaka devolon'ny olona fa misy zavatra tsy ampy ao. Misy zavatra tsy ampy ao. Ry havana, ny tadiavin'ny tompo eto dia tena hoe olona mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tena fanahintsika mihitsy no mivavaka, fanahintsika fa tsy ny nofintsika. Maro be ny mbola mivavaka hoe hivavaka tsika tonga dia mijoro dia eo dia hivavaka eo fotsiny, na hoe miondrika dia eo dia migonogonona fotsiny. Ry havana, tsy ny nofo no mivavaka fa ny fanahy. Ny fanahy, satria ny iray dia fanahy. Mazava be ilay teny eto amin'ny Jaona eto hoe Andriamanitra anie ka fanahy, raintsika dia fanahy izy. Efa lehibe efa lehibe mazava be mihitsy eto amin'ny Jaona 4:7-8 hoe Andriamanitra dia fanahy. Io le fanahy masina, io efa lehibe io. Io le ary amin'ny Genesis 1 le nanomba tambonin'ny rano. Io le ao anatsika mandrakizay rehefa manana ny tompo isika. Io fanahy io. Io fanahy masina io le nidina rehefa nandray taty ambony tany ho amintsika zanany, izay tena mitana ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Mba reto hoe fahamarinana, mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Satria ilay fanahy masina dia marina. Tsy mipetraka anatin'ny trano maloto ny fanahy masina. Tsy mipetraka anatin'ny trano tsy marina ny fanahy masina. Na lainga fotsiny ary, na mangalangalatra kely ary dia tsisy fanahy masina satria fanahy masina masina. Masina indray. Izay no hoe mila tsika mivavaka amin'ny fanahy. Dia ilay hoe fanahy indray toa tsika mivavaka amin'ny fanahy dia soratra kely, efa kely. Satria fanahintsika izany io. Sady fampianarana izany ny fampahirezana ny 9:7. Jereva hoe ambarana tsara mihitsy amin'ny Rajotompo hoe fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy. Io ilay efa kely, tsika tsy na ny efa kely ny fanahintsika izany, fa ny iray no efa lehibe. Dia ampino mihitsy sy ny fahamarinana. Mila tsika marina. Zay vao mihaino antsika Jesosy. Zay vao mihaino antsika ny iray. Zay tsika vao mihaona aminy. Zay tsika vao mihaona aminy. Zay ny ao amin'ny tompo. 7:20 Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Itanareo izany? Zay ilay izy. Amen. Zay ilay izy. Iverintsika aty amin'ny Isaia 5:20. Dia eto izany 1 dia manambara hoe hoy ny teny tofakiko amin'ny anarany Isaia 5:20. Izao no lazain'ny tompo, ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Hatreo aloha. Ry havana, eto izany tenin'Andriamanitra. Ny atoroko anao rehefa mamaky teny ianao ao tenin'Andriamanitra, aza atao ohatran'ny mamaky boky izao tontolo izao. Fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia oka ho fantatrao tsara fa Andriamanitra no miteny. Ny lanitra no miteny izany, ny lanitra. Raha te hiditra ny lanitra ianao. Tenin'Andriamanitra io amintsika izany, ny teny ato anaty Baiboly dia miteny izany tompo amintsika. Mananatra antsika izy ary manavao antsika izy, mampitandrina izy. Maro be ny tantara mampatahotra amin'ny zanak'Israely izay nifongoran'ny tompo mihitsy ny avy amin'ny fanompoan-tsampy. Ka ny tompo izany dia miteny amintsika izany, mananatra antsika izy mba tena hoe handeharaka ny fanahy tsika sy ny fahamarinana. Dia eto izany teny izany ny teny tompo eto hoe izao no lazain'ny tompo, izy no miteny eto izany. Izao no lazain'ny tompo, ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Amen. Hatreo aloha. Alefy saraintsaina ilay izy. Ny lanitra, io lanitra eo ambony io no seza fiandrianan'Andriamanitra. Izany hoe mipetraka ao izany izy, mipetraka. Seza fiandrianana. Raha mitraka ianao mijery ny lanitra dia aza atao zavatra hoe maivana fotsiny manomboka an'io. Fantaro fa ao an-danitra ny iray ary feno anjely marobe ao ary feno olo-masina koa ao. Fantaro mihitsy fa io lanitra io dia ao ny iray raha te ho any an-danitra ianao.
zavariana repotra izao fiainana mandalo izao. Fa fantaro tsara fa ny lanitra eny ka ao ny iray ary ihany tokony ho tanjona ho dinitsika. Izy zany mipetraka amin'ny seza fiandrianana ao an-danitra, seza fiandrianana ny azy ao an-danitra. Dia jerevy ny teny hoe ary ny tany, zany hoe ity tanyntsika ity, ity tany iainantsika ity, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Amen. Ozimbay. Eto zany tongotry Jesosy ity tany ity. Eto amin'ny tany ny tongotry ny tompo, satria eto no fitoeran-tongony. Izay no mahatonga antsika miankohaka mivavaka amin'ny tongotry ny tompo. Eto amin'ny tongotry Jesosy mivavaka izay, mandoalika eo tongotry Jesosy. Tongotry ny tompo ety ambonin'ny tany izany tongotry Jesosy. Fa ambarako eto fa ny tompo dia ny tongo tsy mipaitany, tsy mikasika ity tany ity. Satria maloto. Misy ten'Andriamanitra hoe loto zanak'olombelona ny tany. Mivembelana tahaka ny mamy ny tany. Mivavaha ny tany. Maloto ny tany amin'izao. Lotontsika zanak'olombelona ny tany. Dia ny tompo tsy mikasika loto. Fa mievaeva ny tompo rehefa ohatra tonga ety ambonin'ny tany. Na ny anjela tsy mikasika ity tany ity ny tongotry Jesosy. Na fitoeran-tongony satria izy fanahy. Fanahy. Ka mila mitandrina isika ny amin'ny hoe nahita Jesosy taria, nahita Jesosy taria ko havana. Raha olombelona mandehandeha no hitanao dia lainga izany. Lainga izany. Dia andininy voalohany ihany fizantsika ny teny hoe hoy izany zany ny tompo eto hoe trano manao ahoana no hataonareo ho ahy, ary toerana manao ahoana no ho fitsaharako. Amen. Natreo aloha. Trano manao ahoana hoy ny tompo no ataonareo ho ahy. Mipetraka aminao fantaniana, mipetraka amiko fantaniana. Trano manao ahoana no ho ataonao an' Jesosy, satria ho anao ny teny, ho anao koa ny teny. Aza mieritreritra hoe ho an'olona ny ambadibadika fa ho anao izay miaina. Trano manao ahoana no hataonareo ho ahy, hoy Jesosy. Ny trano ambara eto dia efa ambaranay matetika eto fa isika no tempolin'Andriamanitra. Fa tsy akory andeha hanangana fiangonana ary dia atao tsara be ilay fiangonana dia ao tena hoe trano iangonana foana ry havana. Ho levina ny ety tany iainantsika ity. Ho levina ny tany sy ny lanitra. Jereo fotsiny tamin'ny Covid. Afaka nivavaka tany fiangonana ve ny olona? Tsy afaka. Misy ihany mbola mandeha fa manao masika ry havana. Tsy any amin'ny trano intsony Jesosy izao fa ao anatin'ny hotsika izay tena mankatoa azy. Izay tena mankatoa azy. Isika no tempolin'Andriamanitra velona. Any boky any amin'ny Kôrôtianina 2 aoka ho raisinao. Kôrôtianina 2 dao vakintsika ihany. Kôrôtianina 2 toko 9. Kôrôtianina 2 toko 9 ho vakintsika ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 9:10 aloha mihitsy vakintsika, manomboka eo mihitsy vakintsika. Kôrôtianina 2 toko 9 andiny 4:10 ka hatramin'ny 9:10. Aleo hatrany amin'ny 9:20 mihitsy vakintsika. Dia miangavanao tena hiaino tsara mihitsy ilay ten'Andriamanitra. Eto zany dia manambara hoe ny tempolin'Andriamanitra velona, izay ny titara tao amin'ny Baiboly. Ny tempolin'Andriamanitra velona, izay ny titara tao amin'ny Baiboly koa. Vakiko ny teny miara-Jesosy tompo. 4:10. Aza mety asiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina? Inona no ifanarahan'ny Kristy sy ny Beliala? Inona no ifandraisan'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona,
araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary ho oloko izy. Koa miala eo aminy ianareo ka misara aminy hoy ny Tompo. Aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao andray anareo, ary ho rainareo aho ary ho zanako lahy sy ho zanako vavy ianareo hoy ny Tompo sy toa. Amen. Eto ny Tompo dia tena miteny amintsika hoe tsisy tokony irasantsika zany amin'ny sampy. Oka ianao amaky tsara ny teny dia andinika tsara ny teny. Tokony tsisy irasantsika mihitsy amin'ny olona tsy mino an' Jesosy. Rehefa tsy mino ny olona iray dia oka ianao niala. Satria inona ny iraisany mino sy ny tsy mino, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Ary koa hoe inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana. Eo le teo amin'ny teny niraisika teo hoe fahamarinana. Mila antsika anatin'ny vavaka fanasy ny fahamarinana, Jesosy ny fahamarinana. Dia eo ihany koa zany hoe inona no ifandraisany mino sy ny tsy mino, araka nambarako teo. Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Ry havana, isika ny tempolin'Andriamanitra, ny vatantsika ny tempolin'Andriamanitra. Isika ny tempolin'Andriamanitra, araka ny teneny eo ambany eo hoe fa isika no tempolin'Andriamanitra velona. Velona. Ry havana, velona anie ny tempolin'Andriamanitra fa tsy trano. Trano zany mety simba zany, mety rava zany trano zany. Tsy akory hoe tena hoe tsy afaka manao trano fiangonana ianao. Afaka manangana trano ianao atao fiangonana. Fa tsy mila atao hoe mirentirety be, hoe atao hoe palehibe, na atao hoe trano goavana be na ohatr'izany. Ry havana, tsy amin'izany mihitsy. Tompo tsy mitady zavatra luxe be, fa zavatra tsotra ilain'i Jesosy. Tena tsotra dia tsotra. Ahafahana mivavaka satria tsika no tempolin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny 10 dia manambara hoe inona no ifanaran'i Kristy sy Beliala. Ry havana, ilay sampy io Beliala io. Maro ny mbola manompo sampy. Tsisy ifandraisan'i Kristy amin'ny fanompo-tsampy. Raha mbola manompo sampy ianao dia tsy ao aminao izay Jesosy, satria aizina izany. Mazava be ten'Andriamanitra. Oka ianao mamaky ny teny fa zavatra tsy miforonina akory. Aizina ny fanompo-tsampy fa Andriamanitra dia mazava. Araka ny teny eo ambony hoe inona no iambonan'ny mazava sy ny maizina. Tsisy iambonan'ny mazava sy ny maizina. Jesosy ilay fahazavana izao tontolo izao. Satana ilay fahamaizinana. Afaka vakianao Efesiana 4:9-10. Izy ilay eny ambony eny amin'ny raha eny ambony eny, ilay mpanjaka izao fahamaizinana izao. Ao amin'ny Efesiana izany. Mila mitandrina be tsika satria tsika no tempolin'Andriamanitra. Tokony ho masina tsika, tokony ho mendrika tsika ny trenan'i Jesosy. Dia hoy ten'Andriamanitra toy isaka eto hoe fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary ho oloko izy. Hatreo aloha hitanareo izany. Amen. Izany hoe honina eo aminy aho, honina eo amintsika zany Andriamanitra. Honina amintsika zany Andriamanitra. Izay ilay tenin'ny Tompo ao amin'ny Jaona 5:10 hoe honina ao anatintsika izy sy ny Ray. Izy sy ny Ray. Izay ilay tsika no tempolin'Andriamanitra. Io ilay fo ilay nentina tampibebahana teo. Io fo io dia any Tompo io fa tsy antsika io, satria raha ohatra ka tonga ny fotoana ahafaty antsika dia ny fontsika no mijanona. Rehefa mijanona ny fon'olona dia vita izay. Io ilay aina io. Any Tompo io aina io. Araka ny teny boky Ezekiela hoe azy ny aina, na ny Ray zany ain'ny Ray an'Andriamanitra, ain'ny Zanaka koa any Tompo ihany koa. Tsisy antsika anie, momba antsika tsisy antsika Tompo, tsisy antsika. Ka tokony tsika tena hoe ahatsapa hoe ny Ray monina ao amintsika izy ary lasa olona isika. Tsy isika intsony no mitondra ny tenantsika, fa izy no mibaiko antsika ary ho sambatra isika. Dia hoy ny ten'Andriamanitra 10:10 hoe koa miala eo aminy ianareo ka misara aminy hoy ny Tompo. Aza manendry izay zavatra tsy madio ary izao andray anareo. Amen. Hatreo aloha. Hitanareo izany. Mibaiko mihitsy ny Tompo, baiko io. Mila antsika miala ary misaraka amin'ny sampy.
ary koa tsy manendry zavatra tsy madio. Ilay tsy maintsy miala amin'izany isika ohatra te hoe hiaraka amin'i Jesosy, tsy maintsy misafidy isika tompo. Andiny 10. Ary ho rainareo aho, ary ho zanako lahy sy ho zanako vavy ianareo, hoy ny Tompo tsy toa. Amen. Ianareo zany tsy ny lahy ihany tenenina eto fa ny vavy koa. Ambarana tsara hoe ary ho rainareo aho, ary ho zanako lahy sy ho zanako vavy ianareo, hoy ny Tompo tsy toa. Amen. Afaka vakiana koa ny Isaia 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Dia ery amin'ilay hoe olona eo aminy aho sy andeha eo aminy dia afaka jerena koa amin'ny Levitikosy 4:20 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Izany hoe mifandray zany ireo teny ireo. Iverintsika atao amin'ny Isaia 4:20. Eto zany dia isika no tempolin'Andriamanitra. Manao ahoana izay hoe tempolin'Andriamanitra zay? Manao ahoana ianao? Zay efa tena apetraka aminao ny manao ahoana ilay tenanao? Tena tempolin'Andriamanitra marina ve ianao ankehitriny sa tsy tempolin'Andriamanitra? Tempolin'Andriamanitra marina ve ianao sa tempolin'ny sampy? Tempolin'i Jesosy ve ianao sa tempolin'ny Beliala? Mila mitandrina isika tompo. Aoka tsika atsapa ny tsiraray avy. Satria ohatra ka tempolin'Andriamanitra isika dia hoy ny teniny ato amin'ny Isaia 4:20 amin'ilay farany hoe ary toerana manao ahoana no ho fitsaharana. Tokony afaka hitsahatra ao anatintsika Jesosy. Raha ohatra tempolin'Andriamanitra isika, tokony afaka hitsahatra izy ao anatintsika zany. Io ilay andro sabata, io ilay hitsaharan'ny Tompo ao anatin'ny tenantsika satria tsika manao louange, mibebaka manao ny asan'Andriamanitra. Zay ilay hoe ahafahan'ny Tompo mitsahatra anatintsika ao. Rehefa tsisy ota intsony isika dia mitoetra Jesosy sy ny Ray ao anatintsika. Rehefa mankala ota isika, miala amin'ny favedavedana, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fanompoan-tsaoka, zavatra ratsy rehetra, dia mitoetra ao anatintsika ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Lasa tranony isika. Zay ilay tempolin'Andriamanitra isika fa tsy ny trano ny ivelany akory, fa isika isam-batan'olona. Tena hoe fanatitra velona ao an'Andriamanitra mihitsy satria tempolin'Andriamanitra velona araka ny teneniny. Dia tsy matoritory fa manao ny asa satria tempoliny ho ampiasainy. Tempoliny ho ampiasainy. Ny faharoa atao amin'ny Isaia 4:20. Fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako, dia ary izao rehetra izao, hoy ny Tompo. Nefa izao no olona ho tsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy, sady mangovotra noho ny teniko. Amen. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara hoe fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako. Nataony tanako. Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Nataony tanana izy. Nataony tanan'Andriamanitra isika. Zavatra rehetra ary izao. Dia ho ihany koa ny teny hoe azafady, avery mandeha, fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako, dia ary izao rehetra izao, hoy ny Tompo. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Zavatra rehetra nataony tanan'Andriamanitra dia ary izao rehetra izao, hoy ny Tompo. Nefa izao no olona ho tsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy hatreo aloha. Eto zany ny Ray dia mitsinjo. Ino tsara ny olona tsinjovin'Andriamanitra? Mitsinjo izay mahantra. Izay mahantra. Eo aloha. Ny olona mahantra ambaran'ny ten'Andriamanitra eto dia ny olona tena hoe tsy manana n'inona ary eo ihany koa ny amin'ny ara-panahy. Ry havana, maro be ny olona mpivavaka nefa manana tena manam-bola fa mandalo fotsiny amin'ny tômôbilina luxe dia mijery ny olona majinika. Mijery ny olona mahantra, tsy manome na inona na inona. Mitandrema tompoko. Fa Andriamanitra dia tiany mitsinjo ny mahantra. Ary koa ny mpanompo izay majinika, avery ndray mpandeha, ny zanany izay majinika, izay tsy manana inona inona. Ambarana zany any amin'ny
Matio 1:20. Ndao vakitsika ihany Matio 1:20 andiny fa efapolo. Matio 1:20 andiny fa efapolo. Io le tenin'Andriamanitra manambarany amin'ilay hoe nona aho nefany tsy mba nomenareo hosotroko. Oka ianao hamaky io tantara io fa tsy raisy satria manjary lava be. Matio 1:20 andiny fa efapolo. Eto zany dia Jesosy zany niteny tamin'ireo mpianatra zany, teny tamin'ireo olona izany mombany amin'ny hoe ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny amin'ny fitsarana farany, ny amin'ny fitsarana farany. Dia ito zany dia niteny zany tompony ilay hoe fanoana aho dia nomenareo hanina, iny efa zao ngamba niteny iny fa tonga dia miream-bazantsika satria nametraka fanontaniana zany ireo mpianatra. Dia hoy ny tompo amin'ny 10:7 hoe dia amin'ana Jesosy dia namaly ny mpanjaka ka niteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahailaiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amen. Tandreo zany rahalaiko kely indrindra ireto, izany hoe ao amin'ny tompo. Olona tsy manana na inona inona ao amin'ny tompo dia ohatra ny nataonao tamin'i Jesosy ihany. Fa tsy hoe koa raha hitanao ilay olona fa manam-bola be dia mbola omena ihany. Pasteranay tsy nioko, bisopinay tsy nioko, moperanay tsy nioko, ry havana. Fitsarana farany mibebato. Ny olona kely majinika ny sain'ny tompo omena. Fa tsy hoe koa hoe efa manam-bola be ilay mpitondra na hoe ny mpiandry na izay olona fiangonanao dia ohatra hoe andeha izy anao voyage na ohatrany dia omena vola. Tena ho bedin'ny tompo ianao fa mibebaka. Nefa ny am-piangonana nefa tsy misakafo ny am-piangonana. Na hoe namboatra trano mezinezina ianao nefa ny am-piangonana nefa tsy sakafo. Mibebaka tompo. Mibebaka tompo. Fa ny tompo dia miteny mazava tsara amin'ny teniny eto fa naona hoy ny tompo. Ary koa mangetaeta hoy ny tompo. Tsy manana hanina koa, tsy manan-kitafo koa, mara koa, any am-pigadrana koa nambarany tenin'Andriamanitra eto. Izay no asain'ny tompo ampiana. Fa tsy hoe koa hoe tsy maintsy mila vola zao ho an'ny fiangonana. Tsy maintsy mila vola zao ho an'ny pasteur vidiana 4x4 izy na vidiana zao. Ry havana mibebaka. Mibebaka. Fa tsy mahafaly ny tompo zavatra toy izany. Tsy mahafaly ny tompo ny zavatra toy izany. Fa miaraka very amin'ny mpitondra anao ianao. Miaraka very amin'ny mpitarika anao ianao. Raha ohatra ka izany no ataonao. Arao tenin'Andriamanitra. Arao ny tenin'Andriamanitra. Aoka tena katoava izay tenin'i Jesosy. Fa aza hovaina ilay izy. Aza manaiky lambon'olombelona. Fa jerevy Jesosy dia arao ny tenin'Andriamanitra. Arao ny tenin'Andriamanitra. Ny teny koa nefa tsy hoe koa hoe ny mpivavaka ihany akory ny tsy manana nomena. Fa misy maro ny mahantra. Afaka omenao ary koa anambaranao an Jesosy. Aiza moa ny azahoany hiditra ao am-piangonana ohatra ka hoe tsy manana fitafiana mba hoe madidiso mety menamenatra izy dia vavaka satria mety ahirikiriky ny am-fiangonana. Satria ao am-fiangonana dia misy mirantiranty be daholo ohatra am-fiangonana ilay hoe ao akaikiny. Dia nefa ilay olona mahantra tsisy na fitafiana fa akanjo rovidrovitra fantatsika tsara ny Madagasikara. Dia ahoana ny asainy hiditra ao am-piangonana? Fa jeren'ny olona jery vilana angambany. Ry havana mila mitandra antsika. Reny majinika ireny tokony karakaraina. Afaka ampitafianao izy, omena sakafo izy dia hitorianao an Jesosy. Hitorianao an Jesosy. Fa tsy hoe io mandova foana fa folon-karena. Aiza ny rakitra? Mibebaka. Fa ny tompo dia ho avy amin'ny sabatra. Sabatra hoy izy. Ho avy amin'ny sabatra Jesosy. Fa tsy fiadanana. Ka mila antsika mitandrina mafy amin'ny fitsarana ho avy. Amin'ny fitsarana ho avy. Antsika ny tenin'Andriamanitra. Verentsika tao amin'ny Isaia 40:20. Dia koa tenin'Andriamanitra tao amin'ny 2 eo ambany eo hoe avy akeo aloha amin'ilay hoe nefa izao no olona ho tsinjoviko izay mahantra sy torotoro fanahy. Torotoro fanahy. Mazava tsara. Torotoro fanahy. Io ilay hoe vavaka amin'ny fanahy. Raisitsika teo. Tsy zavaiko firy intsony io. Mila mivavaka amin'ny fanahy.
tena fanahintsika mihitsy no miaona amin'i Jesosy. Ny fanahintsika mihitsy no manatona ny tompo. Ry havana rehefa tena anaty fanahintsika dia miseho ny amin'ny mirakla amin'ny ara-pananao. Ianao raha mahatsapa hoe maivamaivana ianao efa vita ny vavaka atao. An'keo zay tamin'ny atoandro teo moa zany zay le vavaka satria an'io zany anaty gropy fandraisana fanasany tompo. Dia sorako ny tompo lehibe satria indrosa intelo anaty fivavahana nahita ny rahan'i Jesosy indray aho. Nahita ny rahan'ny tompo aho, ny rahan'i Jesosy vao mikipy aho. Ny rahan'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy. Ry havana, ianao tena hoe hiditra amin'ny fanahy mihitsy rehefa mivavaka, tena amin'ny fanahy. Adinoa ny manodidina anao, adinoa ny problemanao. Apetrao tongo Jesosy izany. Efa teneny anie izany hoe makanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Fa izao namenareo fitsaharana. Efa niteny ny tompo amin'ny boky Matthieu manambara izany. Matthieu 1:10 izay raha tsy disako 9:20. Ndao jerentsika satria mety handray ianao Matthieu 1:10 izay 9:20 angambany. Satra Jesosy. Matthieu 1:10 9:20 vakiko ny tena anaran'i Jesosy tompo. Makanisa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no anomenareo fitsaharana. Entony izy io koa ka mianara amiko. Fa malefy fanahy sady tsy miavona po aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny izy io koa ary maivana ny entako. Amen. Ry havana, aza bataina tsony ny entanao. Fa eto eo amin'i Jesosy, eto eo amin'i Jesosy ny entanao. Mavesatra ve ny entanao eto eo amin'i Jesosy? Aza bataina fa eto eo amin'ny tompo. Nefa antsika dia mitondra foana ny olana antsika. Mitondra foana ny olana antsika. Jesosy efa mampafantatra tsara mihitsy fa izy dia eo manaiky izy handray ny olana antsika. Manaiky izy hitondra ny olana antsika. Nefa isika dia mbola mibata foana ny olana antsika. Dia mitondram-bavaka hoe Jesosy ity Jesosy mangataka famindram-ponao tompo. Dia i vavaka iny dia averimberina foana, averimberina foana, averimberina foana. Rehefa napetraka eo amin'i Jesosy iny dia aza averimberina intsony. Araka ten'Andriamanitra hoe tompone tsy lalin-dalovana fa mare ny sofony Jesosy. Ka rehefa nitenao indroa ohatra entinao androany le vavaka dia naverinao indray ohatra afaka hoe 2 andro dia ampy izay. Raha ohatra moa tsika hoe miresaka amina olona anankiray, ohatra izao miresaka aminareo izao ohatra. Fa ataoko ohatra, tsy ataoko ray ohatra hoe amin'ny reny sy ny zanaka na hoe ray aman-dreny sy ny zanaka. Fa ataoko ohatra hoe ohatra antsika ohatr'izao izany. Dia raha teny iray averimberiko foana. Ohatra hoe mangataka zavatra ohatra dia hoe ameo an'izao ameo an'izao ameo an'izao. Dia ho faly ve ianao? Ohatra koa ny amin'ny tompo. Raha averimberina foana dia ohatran'ny hoe tsy matoky ny tompo isika. Ohatra hoe tsy matoky ny tompo tsika fa vao meritra ohatra hoe manisika foana hoe aiza Jesosy, aiza Jesosy, aiza Jesosy. Tsy tompo. Mety tsy iny no omeny tompo anao satria tsy ahasoanao. Fa mihoatra lavitra noho iny fa mety mbola tsy amin'izao fotoana izao. Mety amin'izao tsy fotoana izao. Mety mbola tsy amin'izao fotoana izao. Zafady. Mila antsika tena hoe manam-paharetana, mangataka dia mametraka anatrehan'i Jesosy. Izay no mahatonga an'ny teny hoe ny olana antsika rehetra rehefa manatona Jesosy dia tena apetrao. Vava mihitsy amin'ny fanahy, oka torotoro mihitsy ny fanahy antsika. Eo anatrehan'ny tompo. Dia hitany izany hitany io hoe. Hitany io raha mivavaka tsika hoe intérêt par intérêt. Hoe te hahazo zavatra fotsiny. Ohatra hoe marary ohatra olona anankiray, na te ho afaka devoly olona anankiray. Dia hoe tena te ho afaka mihitsy te ho afaka mihitsy aho. Te ho sitrana mihitsy te ho sitrana mihitsy aho. Fantatry ny tompo izany. Fantatry ny tompo izany. Fa ohatra ka tena hoe tena te ho afaka aho, tena hoe tena délivrena 100%, tompo izany manafaka anao. Dia avy eo anompo an'i Jesosy koa tena hoe à fond. Dia tompo koa manala an'izay. Dia hanafaka anao Jesosy. Eo ihany koa no hoe ny zavatra angatahanao amin'i Jesosy. Dia fantatrao fa hoe
rehefa azonao iny a dia tena hoe anohy foana anao anompo an' Jesosy, fantatry ny tompo koa izany. Okotsika tsy hivazivazy amin'Andriamanitra satria fantany ny momba antsika, fantany izy namorona antsika. Mazava tsara tena Andriamanitra teo, mazava tsara izy mandinika ny fo sy ny voa. Tsika nga manana anatintsika ao, tsy antsika ny anaty vatantsika ao e. Izy efa nahita ny ray alohatra, tsy mbola nisy nahita. Izy nahita ny lalan-drà ao anatiny, tsisy nahita. Na vavontsika raha tsisy nahita an'izany, fotra hoe ohatra manao ekografia na ohatr'izany ohatra dia mahita ny ao anaty kibo, anaty vatana, fa tsisy mahita. Ny tompo no mahita ny rehetrarehetra ao, ny tompo no mahita. Izy no mahalala ny momba antsika tsiraray avy, ka mila antsika tena hoe matoky anazy amin'izay rehetra ataontsika izany. Eto dia mahatsiaro hoe tamin'izy tonga nanasitrana anahy aho, za nga nahalala ny hoe ohatrany ahoana ny paozin'ny plasiny taolako ao an-damosiko, tsy fantatro. Ny amin'ny atokako tsy fantatro, tsy hitako akory ny anatin'ny taolako tao, fa tany amin'ny dokotera ny resultat no hoe ny taolako tena hoe fapetaka, tena hoe tsy azo atao opération. Dia nefa ny tompo no mahita satria tsisy nanao anazy, dia izy ihany nanao opération dia sitrana tanteraka ako. Ohatran'ny olona tsy voan'ny accident akory ako, tena sitrana tanteraka, tanteraka ohatra tamin'ny fahazazana, tsisy douleur intsony vita tanteraka satria izy nanao ahy ihany no tonga nanasitrana anahy. Ohatra itsika na dokotera mpitsabo raha tsy ny tompo no miditra an-tsehatra, tsy sitrana ilay olona. Ka tokony tsika tena hoe ho torotoro fanahy, ary indrindra mangovotra noho ny teniko. Izay nataony tompo eto, mangovotra noho ny teniny. Ahoana moa izany hoe mangovotra noho ny teniny tompo izany? Matahotra an'Andriamanitra, fatahorana an'Andriamanitra, mankatoy ny teniny, manaja azy, manao izay sitraka ny fa tsy sitraka antsika. Izay no ilain'ny tompo, izay ilay hoe mpivavaka marina izay. Izay ilay mpivavaka tena izy, izay ilay voambara teo aloha teo izay, izany hoe première partie izay. Izay ilay mpivavaka tena izy ireo ambony teo ireo. Fa ny mpivavaka tsy izy dia hoeninao, hoeninao mpivavaka tsy izy. Ao ny fanompontsampy, fanompontsampy marikoriko ohatra n'Andriamanitra izany. Afaka mamaky tsara ianao firy dia firy ny ao amin'ny testameta taloha, firy dia firy. Sokafy tompony masom-panahinao. Oka izay fanompontsampy. Raha te hiditra ny lanitra ianao, raha te hiditra ny lanitra ianao hoy aho, ka raha ohatra tsy te hiditra ny lanitra dia tohizo, tohizo raha ohatra manao izany ianao. Andininy fahatelo tsika izao. Eto izany ilay vavaka tsy izy izany eto, ilay mpivavaka tsy izy. Vakiako amin'ny anaran'ny tompo. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Hatreo aloha. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Ry havana, jerevo ny tandrazantsika. Maro ny mamono omby dia avela milatsaka ny rà amin'ny tany dia atao fanatitra. Ry havana, ho an'ny Satana anie izany. Nampafantatra mihitsy ny fanahy masina efa ela fa amin'ny fanompontsampy toy izany, eo ampanetehana tendan'ilay omby ilay olona, eo ampandidina moa izany tendan'ilay omby ilay olona, dia mivaha io tany eo ambany io, misokatra, misokatra io tany io ambany io amin'ny toerana, amin'ilay akaikin'ilay omby eo, fa tsy hitanao ohatra ny ara-panahy. Misokatra io dia ny tanan'ny Satana no mitaty ny rà ao ambany. Izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Fanatitra ho an'ny Satana izy. Nefa tsy tsapantsika zanak'olombelona. Za taloha tao anatiny nahita an'ireny satria misy ny amin'ny fianakavianay amin'ny fanompontsampy any amin'ny lakaoty. Dia tamin'izaho mbola zaza dia tsy mahafantatra ny ninona akory, fa dia eo dia mijery ilay biby tapahana tenda eo. Tena mampalahelo mijery ilay izy, tena mampalahelo satria fatorana ny tanany anankiroa atambatra dia fatorana ny tanany anankiroa dia ny tongony koa
dia biby velona be io tena hoe maneny be, tena hoe mitaraina ilay biby. Ry havana, zavatra marikoriko. Dia avy eo masaka ny hena, zaraina ny hena dia nihinana koa ny tena tsy nafantatra. Izay nihinana ny hena iny nefa dia tena mazava be hoe nihinana sapy, hena naterina tamin'ny sapy. Fa vetaveta anatin'Andriamanitra izany. Mibeba tompoko, mibeba. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona eo antren'Andriamanitra izany. Tahaka namono olona raha nalatsaka, satria naterina ho an'ny sapy. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozon'alika. Ry havana, jerevo misy finoana mamono ondry. Eto ten'Andriamanitra manambara hoe dia ohatra ny mamolaka ny vozon'alika. Ohatra ny mamolaka vozon'alika. Ny tenin'Andriamanitra ny Apokalipsy dia manambara fa ny ivelany hoy izy ny alika, any amin'ny afo be zany. Apokalipsy 4:20 kasi terentsika, afaka mandray verset ianao. Apokalipsy 4:20. Azafady, Apokalipsy 4:20 andiva dimy ambin'ny folo. Apokalipsy 4:20 andiva dimy ambin'ny folo, vakiko amin'ny Ara-Jesosi Tompo. Fa ny ivelany ny alika. Itanareo izany? Dia toy izany ten'Andriamanitra hoe ny azafady, fa ny ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, fanompo-tsampy marikoriko izany. Ny alika any ivelany, amin'ny tompo tahaka ny alika mihitsy izany izay manao izany. Dia any ivelany, any amin'ny afo be zany. Any amin'ny afo be zany. Ao amin'ny 1:20 manambara mihitsy any amin'ny faria. Afaka vakianao io fa tsy aveko vakiana, fa manambara mihitsy 1:20 dia manambara mihitsy eo ambany eo fa izany ny fahafatesana faharoa zany. Dia faria mirehitra afo sy solofara. Faria mirehitra afo sy solofara, izay ny any ivelany, any amin'ny afo be zany. Dia verantsika atao amin'ny Isaia 4:40. Verantsika ny 7 dia eto amin'ny 7 averiko indray-pandeha eo amin'ilay hoe izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozon'alika. Izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry dia ohatra ny manatitra rakisoa. Ry havana, jerefo tsara. Izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry, misy anie manao an'izany. Dia ahoana ny ten'Andriamanitra? Dia ohatra ny manatitra rakisoa. Ohatra ny manatitra rakisoa hitantsika daholo io rehefa avy eo ao amin'ny Hebreo. Fa tsy vakiko manontolo. Fa tsy akasitrahan'ny tompo intsony io, satria ny olona mandika ny amin'ny lalàna teo aloha tamin'ny lalàna Mosesy dia averiny le izy nefa niteny hoe fanompo-tsampy nefa tokony tsy ekena intsony. Satria ny raha antompy ihany no afaka famelan-keloka, ny raha nirery ihany. Dia eto izany izay mbola manatitra fanatitra amin'ny zavamaniry dia ohatra manatitra rakisoa. Ny kisoa dia maloto tsy azo hoany. Dia ohatra izany ataonao raha ohatra ka hoe manatitra fanatitra zavamaniry ianao dia ohatra izany hatrehan'i Jesosy izany. Manomboka anio dia ko fantatrao izay. Izay mandoro didin-kazo manitra ho fanatim-pahatserovana dia ohatra ny misaotra ny sampy. Ry havana, zava-doza izany. Mazava be ten'Andriamanitra. Izay mandoro didin-kazo manitra ho fanatim-pahatserovana. Misy anie manao an'izany. Le any fiangonana reny misaotra hoe mandoro zavatra reny le manimanitra dia le hoe ahetsika reny. Ry havana, zava-doza izany. Dia ohatra ny misaotra ny sampy. Ohatra ny misaotra ny sampy. Nifidy ny alehany ireny sady nifaly tamin'ny fahavetavetany. Amen. Eo anatrehany tompo dia fahavetavetana izany. Fahavetavetana izany hatrehan'ny tompo satria nifidy ny alehany ireny ny tompo sady nifaly tamin'ny fahavetavetany.
ny faly tamin'ny zavatra ratsy, ny faly tamin'ny zavatra ratsy. Ohatra ny tompony sampy dia favetavetana mazava mihitsy any amin'ny baiboly, any alohany koa manambara mihitsy favetavetana antrenan'ny tompo ny fanompo-tsampy. Andiny faefatra dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho ao aminy. Satria niantso aho nefa tsy nisy namaly, niteny aho nefa tsy niaino izy, fa nanao izay ratsy teo imasoko, ary izay tsy sitrako no nofidiny. Amen. Hitanareo izany? Eto izany ny tompo dia jerena tsara zavatra ambarany eto. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy. Hatreo aloha tena hoe ny tompo mihitsy no nifidy hampahory an'ilay olona, ny tompo mihitsy no nifidy hampahory an'ilay olona manompo sampy. Dia toy izany ten'Andriamanitra hoe sy andatsahako ny fahatahorany ho ao aminy. Ny fatahoran'ilay olona ihany, matahotra ilay olona tsinona ka, dia iny ihany no ho ao anatiny. Izany hoe ny olona izay ao anatiny miaraka amin'ny Satana dia olona feno tahotra, ao amin'ny tompo tsisy tahotra. Fa i Satana dia ataony izay atahoran'ny olombelona. Io hery ataony mantsy io mampitahotra ny zanak'olombelona izy. Dia eto ten'Andriamanitra manambara hoe fa andatsahako ny fahatahorany ho ao aminy. Ao amin'ilay olona ihany ny tahotra miseho aminy. Io ny Joroavimbelakely ako tanatin'ny groupe. Nisy olona izay efa ela be izany dia taty amin'ity izany olona io izany. Dia indray andro efa hariva izany ny andro tamin'izay dia ny varavarankely tsy nidy izany ny volet ny varavarankely. Dia any Avalirina izany tsy nidy izany ilay varavarankely fa ilay rideau angamba tsy nidy satria efa ela be izany ilay izy. Dia miresadresaka eo izany izay izany, maromaro izay olona mipetraka resaka teo. Dia ilay olona mpanao fanafody be io, lalao fanafody be io olona io izany, lalao fanafody be izany izy. Dia alina izany ny andro, maizina ny andro dia hita izany any ivelany ny maizina any ivelany, fotraka hoe maizina, fotraka hoe alitra an'io ny andro satria tsy midy izany, tsisy rideau midy izany. Dia hozy izy miantso anahy, idio izy ny varavarakelinao hozy izy, na rideau angamba sa tsy tadidiko amin'izay, fa matahotra hozy izy, matahotra izy satria tsy tiany izao mahita ilay aizina avy any ivelany, fa matahotra izy. Izay ilay eto amin'ilay hoe fa sy andatsahako ny fahatahorany ho ao aminy. Matahotra ilay olona amin'ny ratsy ataony, matahotra izy amin'ny fanompo-tsampy ataony dia izy ihany matahotra ho azy satria Satana nge zavatra ratsy fanahy dia ampitahoriny ilay olona, ampijaliany ilay olona. Dia tsitsika ten'Andriamanitra. Mahatonga an'izay dia eto ten'Andriamanitra manambara hoe satria niantso aho nefa tsy nisy namaly. Hitanareo izany? Efa niantso azy ny tompo. Raha ao anatin'izany ianao dia efa niantso anao Jesosy, efa namaly ve ianao tompo sady? Mila mamaly ny tompo isika miala amin'ny fanompo-tsampy rehetra. Dia hoe ny ten'Andriamanitra koa hoe niteny aho nefa tsy niaino izy. Efa mety efa narenao. Tenin'Andriamanitra manambara anao ilanao fanompo-tsampy nefa tsy mety miaino. Mazava be ten'Andriamanitra eto hoe efa niteny aho nefa azafady nefa tsy namaly, averiko indray mandeha mihitsy nefa tsy nisy namaly. Niteny aho nefa tsy niaino izy, fa nanao izay ratsy teo imasoko, ary izay tsy sitrako no nofidiny. Amen. Izany hoe tsy niaino ilay olona na dia efa niteny ary ny tompo, fa mbola hoe nanao ratsy teo imason'Andriamanitra izany. Ry havana mibeba satria ratsy dia ratsy ny fanompo-tsampy, ratsy dia ratsy ny fanompo-tsampy. Ataontsika ao amin'ny Hebreo. Eto izany dia manambara, maninona moa ny ten'Andriamanitra manambara an'io? Satria ny antony tonga dia zavaiko fohy ilay izy ireo zavatra nisehireo teo aloha ny amin'ny zavatra nambara ten'Andriamanitra io dia zavatra fampiasan'ireo zanak'Israely teo aloha tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny lalàna. Tamin'izay mbola tamin'ny lalàna, ny olona teo ambany lalàna. Fa rehefa tonga Jesosy dia tsy nakasitrahan'ny tompo intsony izany rehetrarehetra izany. Ny zavatra ambarako aminao ka ianao hamaky ny Hebreo 7 manontolo dia ny Hebreo 10 manontolo. Efa nety zokarika teto any izy io raha tsy diso izay. Ny Ranadao
Saotra tompo. Efa nentiny teto any izy io fa tsy vakiako manontolo. Fa verse vitsy fotsiny no raisiko kely fotsiny no raisiko verse mba azahoanao fa ny rany Jesosy irery ihany, ny rany irery ihany no afaka mamela heloka antsika. Fa ny raha hafa rehetra sy ny fombafomba rehetra dia tsy azo atao intsony tompoko. Afetra mandeha, tsy azo atao intsony tompo ny fombafomba rehetra fa sampy avokoa izany. Ato amin'ny Hebreo manazava tsara an'izany, afaka vakianao tanteraka ilay izy. Fa no raisiko eto dia ho vakiako ny 2:40. 2:40 2:40 ho raisiko eto amin'ny toko fahasivy. Aleo manomboka ny 2:40 ho vakiantsika. Jerefy tsara, Jesosy ilay mpanalalana vaovao eto. Iza no mpanalalana vaovao, fa tsy ilay fombafomba ntsony tany amin'ny lalàna tamin'ny andron'i Mosesy. Hitanao fa mifandray tsara ilay izy amin'ilay ten'Andriamanitra raisitsika teo. Vakiako 2:40 dia aoka ianao hiaino tsara mihitsy dia hijanako arak'izay tiany fanahy masina hijanonana. Hoy teny tompo vakiako amin'ny anarany. Hebreo 7:2:40 manomboka ny 2:40. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy, rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany. Izany dia mba ahazoan'izay voaantso ny teny fikasana ny amin'ny lova mandrakizay hatreo aloha. Amen. Ny tompo zany voabara eto. Ny tompo no voabara eto. Izy zany ilay fanekena vaovao. Fizantsika ten'Andriamanitra 2:40. Fa raha misy didim-pananana dia ilaina ny ahafantarana ny fahafatesan'ilay nanao ny fanekena. Fa manan-kery ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana. Fa tsy manan-kery kosa izany raha mbola velona ilay nanao azy. Amen. Jesosy no voabara eto. Noho ny maty Jesosy vao omby izy dia maty Jesosy dia eo manan-kery amin'izay ny amin'ny Jesosy. Izy dia efa tonga dia ety hamonjy antsika. Vita zany tamin'ny fotoana teo aloha tamin'ny andron'ny Mosesy. Fizantsika ny 2:40. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy rà. Fa rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalainy ny rany zanak'omby sy ny rany zanak'osy mba amin'ny rano sy ny volon'ondry-jaky ary ny sopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Amen. Hitanareo zay le tary amin'ny Isaia teo. Tamin'ny andro Mosesy nanao an'io. Io le rany zanak'omby mazava be sy ny rany zanak'osy tamin'ny andro Mosesy io tompo, fa tsy amin'izao vaninandro ianantsika izao. Dia toy izany ten'Andriamanitra hoe mba amin'ny rano sy ny volon'ondry-jaky ary ny sopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Amen. Ny sopa dia ohatran'ilay ravin-kazo kely efa ampiasain'ny fiangonana rehefa natsipatsipazana rano iny. Ry havana, tsy azo atao intsony izany. Tsy azo atao intsony izany. Hoeninao ny toen'ny ten'Andriamanitra. 2:20 dia hoy izy, ity no rano fanekena izay nahadidian'Andriamanitra anareo. Any amin'ny Exodosy 4:4-9 afaka vakianao. Tamin'izay mbola natao izay zavatra izay, tamin'izay fotoana izay. Dia toy izantsika ny 2:20 eto amin'ny Hebreo. Ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra ety manao fanompoam-pivavahana dia nofafazany rà toy izany koa. Eo zany. Hitanareo tamin'izany fotoana izany hoy aho amariniko tsara ny ten'Andriamanitra hoe tamin'izany fotoana izany manambara tamin'ny Mosesy izy io dia toy izantsika 2:20 saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna hatreo aloha. Hitanareo zavatra rehetra zany araka ny lalàna dia diovina amin'ny rà avokoa. Andriamanitra mibaiko an'io tamin'izany fotoana izany. Fa raha tsy misy raha alatsaka, azafady, fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Amen. Zay le izy. Fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Zay nahatonga an'izay tamin'izay fotoana izay nahatonga an'io.
dia andiny fa telo amby roapolo tsika izao koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandido ny zavatra any an-danitra. Hatreo aloha hitanareo zany tsy maintsy zany nodiovina tamin'ireny tandido ny zavatra any an-danitra tamin'izay fotoana izay zany fa ny tena zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Amen. Fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Amen. Iza moa io? Jesosy ilay tena ny any an-danitra. Izy ilay fanatitra tsara noho ilay nataony Mosesy. Izy ilay fanekena vaovao vakintsika teo 9:10. Azonareo tsara le izy. 4:20 tsika izao. Eo amin'izay raha le izy fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana. Hatreo aloha hitanareo zany. Jesosy tsy niditra tao amin'ilay toerana nisy any Mosesy natao tanana. Tsy niditra tao Jesosy satria izy ilay fanekena vaovao. Jereo zavatra iseho. Jereo fa anomana izy ireo ao Jerosalema ao ilay 3e temple. Amerina indray ilay fombafomba izay hitantsika eto satria tsy nino ny raha Jesosy fa amin'izy ireo Jesosy dia profeta. Mpaminany fotsiny Jesosy amin'izy ireo. Dia izy ireo mbola miandry ny Jesosy izy ireo. Mbola miandry ny Mesian'izy ireo. Dia amerina indray ilay fombafomba teto tamin'ny andron'i Mosesy. Izay le hoe ho avy ilay antikristy. Raha tsy mazava aminao ilay momba ny antikristy. Ho avy ilay antikristy izy io ilay Jesosy sandoka mazava be antikristy. Izy ilay hipetraka eo ary Satana ny ao anatiny olona io. Satana ny ao anatiny. Dia eto dia manambara 9:20 vakintsika manazao tompy hoe fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana. Izay tandido ny tena fitoerana masina. Fa makany an-danitra mihitsy. Ary ankehitriny izy dia miseho eo anatrin'Andriamanitra ho antsika. Amen. Hitanareo zany. Jesosy izy dia any an-danitra mihitsy. Satria efa vitantsika ny asany ity. Dia tena Andriamanitra. 9:20. Ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny raha zavatra hafa. Amen. Hitanareo zany. Jesosy tsy niditra isan-taona izy ohatran'ny ataon'ireo taloha tamin'ny andro Mosesy. Mpisorona be dia amin'ny taranaka-aroana. Miditra indray mpandeha isan-taona. Tompo tsy nanao izany. Indray mpandeha ihany. Tsy no mahatonga antsika tsy azo ataontsika intsony ny mamono omby atao fanatitra tompo. Tsy azo atao intsony na vorona io na inona dia tsy mety intsony izany. Fa sampy izany. Na koa fombafomba hoe haminipinipy ranon-javatra amina fiangonana na koa amina statut. Vakio ny Exodosy 20 momba ny amin'ny statut. Ny amin'ny didy 10. Tsy azo atao intsony ny zavatra lasa rehetra tamin'ny andro Mosesy, fombafomba rehetra reny. Satria Jesosy efa natanteraka ny famonjenantsika. Indray mpandeha ny tompo nanolotra ny rano dia izay efa vita. Tsika ny tena Andriamanitra. Averitra mpandeha 9:20 fa tena mazava tsara mihitsy tena Andriamanitra. Fanamasina mitarika eto aty ny vakiana ilay izy dia mazava tsara aminao. 9:20 veritra mpandeha. Ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rano zavatra hafa. 9:20. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Hatreo aloha hitanareo zany. Ahoana moa no hoe idiran'ny tompo isan-taona ao amin'ny toerana masina hoe ombona foana ve Jesosy dia latsa-drano ve Jesosy. Izay mahatonga tena Andriamanitra hoe fa raha izany dia tsy maintsy nijaly matetika ny tompo. Tsy mety izany. Indray mpandeha ihany. Fa ankehitriny tozako ny tena Andriamanitra. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota
taminy nanolorany ny tenany. Amen. Hitanareo zany. Naseho indray-pandeha Jesosy mba hanafaka ny ota indray-pandeha ihany ho antsika zanak'olombelona. Teo aloha raha vao manota ny olona anankiray dia tsy maintsy mitondra fanatitra, dia ny mpisorona no mikarakara izany, anafana ny fahotan'ilay olona. Tsy maintsy misy raha latsaka. Arakaraka ny moyen'ilay olona zany no anomezan'izy ireo azy. Afaka vakianao ten'Andriamanitra, oka ianao andinika ten'Andriamanitra mihitsy, azahoanao tsara ilay ten'Andriamanitra. Eto ny tompo nanotra ny tenany indray-pandeha any Jesosy. Indray-pandeha dia vita fa tsy verimberina izany. 7:20. Ary tahaka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Amen. Ry havana, indray mandeha ihany dia ho hisy fitsarana. Rehefa matsika dia izay. Tsisy mihitsy ny hoe mbola hoe misy toerana iandrasana hoe hamindra ny tompo fo amintsika. Ry havana, mazava be ny ten'Andriamanitra, mazava be ny ten'Andriamanitra. Indray-pandeha tsika no faty dia vita treo. Izay iray na lanitra na izay iray tonga dia afo be. Indray-pandeha ihany, mazava be ny tenin'Andriamanitra. Avefitra indray-pandeha hoe ary tahaka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Amen. Ho hisy fitsarana. Ho hisy fitsarana. Tsy ho zakantsika ny fitsaran'Andriamanitra. 20. Dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha, hitondra ny otany maro, dia hiseho fanindroany tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Ho an'izay miandry azy ihany. Hiseho Jesosy amin'ny voninahitra eny amin'ny rahoalanitra. Ho avy Jesosy. Hiseho izy amin'ny voninahitra. Ho an'izay miandry azy ihany. Ry havana, rehefa neny trompetra, ho hisy anie ho gagy, ho hisy tsy ho tafakatra, fa izay miandry ny tompo no hareny trompetra. No hareny trompetra. Dia tafakatra ny an-danitra. Izay mahatonga ilay hoe ho hisy ray avela, ho hisy ray ho raisina. Matthieu 24. Vakio Matthieu 24. Ho hisy ray avela, ho hisy ray mijanona. Satria ny ray efa niandry an'i Jesosy dia tafakatra. Fa izay tsy niandry dia eo. Misy roa anetsaha, ray lasa ray tafajanona. Ry havana, mila tsika mifo fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Misy mpanompon'Andriamanitra kely ao amin'ny Toby, tsy mipetraka amin'ny Toby moa zany izy fa mipetraka tsy lavitra ny Toby any Antananarivo, dia vao tsy ela izy, vao tsy ela no nahita fampiakarana. Mbola vidéo eto izy mbola andaminy vidéo zao rany dia avoakako eto. Vao tsy ela, tsy haiko hoe 2 semaines angamba izay, nahita fampiakarana izy. Efa androa zao izy nahita fampiakarana. Tamin'ny voalohany hitany izahay tao amin'ny Toby tafakatra. Tamin'izay fotoana izay za tany amin'ny Toby tamin'ny fotoana io hita izay tao tafakatra. Dia hito mbola nampanohy azy koa Jesosy. Alleluia. Ry havana, ho avy ny fotoana. Ho avy ny fotoana izay miandry azy hoe ten'Andriamanitra, izay miandry Jesosy zany ho tafakatra. Fa izay mbola anaty fanompo-tsampy tsy mety mino dia ho tavela. Anao safidy tompoko, anao safidy. Tsy antsika ny ten'Andriamanitra. Toko 10. Tsy manina fa vakiantsika satria izay nitsapako eto dia hatramin'ny izay anjaroana fanamasana azy. Oka ianao iaino tsara. Toko 10:1 ara-Jesosy tompo. Eny, ny lalàna dia mitondra alokiny zavatsoa ho avy, fa tsy ny tena endrika ireny. Amen. Hitanareo sany? Ny lalàn'ny Mosesy izany dia ambarany ten'Andriamanitra hoe mitondra alokiny zavatsoa ho avy. Tamin'i Jesosy tonga zany, ny lalàna dia nitondra zany aloka. Iny aloka ny amin'ny zavatra ho avy dia Jesosy ilay fanekena dia vakitsika ery amin'ny 10:20 tao amin'ny toko 7. Izy ilay fanekena vaovao. Ny lalàna tamin'ny andro Mosesy dia nitondra zany aloka ny zavatsoa ho avy dia Jesosy Kristy zany.
fa tsy ny tena endrika ireny. Jesosy ny tena izy. Aleloia. Zay hoe tsy ambany lalàna itsotsika fa ambany fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra no namonjena antsika. Amin'ny finoana Jesosy Kristy. Raha vola ianao andray Jesosy rehefa avy eo dia afaka ianao mivavaka manaraka vavaka ataoko andray ny tompo satria izy dia ambony lalàna. Jesosy dia ambony lalàna satria izy mihitsy ilay lalàna. Izy mihitsy ilay lalàna. Izy ahafahantsika miditra any an-danitra. Dia andiny voalantsika izao. Ny lalàna dia tsy mahatonga ho tanteraka ny olona izay manatona ka mitondra fanatitra atolotra tsy tapaka isan-taona. Hitanareo izany? Amen. Ny lalàna dia tsy mahatonga ho tanteraka ny olona izay manatona ka mitondra fanatitra atolotra tsy tapaka isan-taona. Amen. Tsy ho tanteraka mihitsy ny olona raha mitondra fanatitra foana isan-taona. Raha manompo sampy ny olona anankiray mandeha foana hoe manao an'izao dia tsy ho tanteraka mihitsy ianao. Tsy ho tanteraka mihitsy ianao. Takana teo aloha. Tsy ho tanteraka mihitsy raha mbola manaraka fanompo-tsampy, raha tsy mahalala momba ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha jamba ny fanahy dia jamba tanteraka dia ho very. Fa mazava be ny tenin'Andriamanitra. Za tsy nahafantatra ange tamin'izany fa manaraka fotsiny izay ataon'olona. Manao an'izao dia manao an'izao. Hosorana an'izao ny andriny. Sokafy ny vava dia mihinana an'izao. Tia sotroina dia atao. Ry havana, mitandremo, vonjeo ny fanahinao. Andiny faharoa, fa raha tsy izany, aleloia, miala tsiny fa efa lava ilay izy dia indray tapaka kely ohatran'io foana. Andiny faharoa, fa raha tsy izany dia tsy ho nitsahatra va ireny fanorana fanatitra ireny, ka ireo izay mandray anjara amin'izany fanopoam-pivavahana izany dia ho efa voadio indray mandeha ary tsy enjeny fieritreretana ny amin'ny fahotana intsony. Hitanareo izany? Raha ohatra ilay olona natsapa hoe madio izany dia tsy enjehany eritreritana intsony. Fisitsika ny tenin'Andriamanitra diny fahatelo. Kanefa amin'ireny fanatitra ireny dia misy fahatserovana ny ota isan-taona. Amen. Zay ilay izy. Isan-taona ilay olona dia mahatsiaro hoe afaka izany ota tamin'ity dia hoe miandry indray ny taona ho avy anafana indray amin'ilay ota hitondra izay hoe atao fanatitra. Ry havana, mahatsiaro foana ny ota ny olona izay tsy maintsy mitondra fanatitra isan-taona. Zava-doza be anie izany. Hoe taona tianao manao fanatitra noho ny amin'ny lalàna izany dia avy eo mandritry ny taona izany anao mandritry ny 12 volana dia miandry ianao hitondra ilay otanao indray ianao andeha hanatitra fanatitra mba ahafahanao, mba hanafana anao. Ry havana, zava-doza izany. Andiny fahatelo, averimpandeha. Kanefa amin'ireny fanatitra ireny dia misy fahatserovana ny ota isan-taona. Tena izay mihitsy. Andiny fahaefatra. Fa tsy mahaisotra ny ota ny rahana omby-lahy sy ny rahana osy-lahy. Hitanareo izany? Amen. Tsy mahaisotra ny ota ny rahana omby-lahy sy ny rahana osy-lahy. Andiny fahadimy. Koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy, Jesosy izany io dia niteny hoe tsy mba nilainao ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry, fa tena no amboarinao ho ahy. Treo aloha. Hitanareo? Io ilay mitovy amin'ilay verset niraisitsika tarehy amin'ny Isaia teo. Eto izany dia manambara hoe Jesosy ny tena ny tompo no nilaina. Fa tsy ilan'Andriamanitra ireo fanatitra mombana zava-maniry na omby na osy ireo. Andiny fahaenina. Tsy sitrakao ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra noho ny ota. Dia hoy aho, ny tompo izany miteny eto ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ahy. Anao ny sitraponao aho, azafady, anao ny sitraponao Andriamanitra. Rehefa voalaza taloha hoe tsy ilainao ary tsy sitrakao ny fanatitra latsa-drà, ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry, ny fanatitra dorana manontolo ary ny fanatitra noho ny ota, dia ireny atolotra araka lalana ireny. Dia hoy indray izy, tompo izany io, ity aho
tonga anao ny sitraponao, manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany ny faharoa. Amen. Zay le izy. Manaisitra ny voalohany ny iray, manaisitra ilay lalàna ny iray mba ampitoerany ny faharoa dia Jesosy izany. Jesosy no tena izy. Izy no fanafana ny amin'ny ota rehetra. Izy irery ihany. Ny rahana biby na fanatitra inona na inona io dia tsy ahavoavonjy anao to, fa ny rahan'i Jesosy irery ihany. 1:10 izao. Amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika taminy nanolorana ny tenany Kristy indray mandeha hamonja ho fanatitra. Amen. Hitanareo sa? Zay le izy. Indray mandeha hamonja nanolorana Jesosy ho fanatitra. Tsika ihany ten'Andriamanitra. Ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompo-pivavahana sy manolotra ireny fanatitra ireny ihany matetika, saingy tsy mahaisitra ny ota ireny. Anareo sa? Tsy mahaisitra ny ota, na dia mitsangana ary ireo mpisorona isan'andro manao fanompo-pivavahana, tsy mahaisitra ny ota ireny. 12:12. Fa izy kosa zany eto fa izy kosa rehefa avy nanolotra fanatitra iray monja ho mandrakizay no ny ota, dia mipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Amen. Zay le izy. Jesosy indray mandeha monja nanolotra fanatitra ho an'ny tenany. Indray mandeha monja dia mipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Amen. 13:12. Koa hatramin'izao dia miandry izy mandra-panaony ny fahavalo ho fitoeran-tongony. Ry havana. Jesosy dia miandry sisa. Tokony tsika tena hoe hijoro amin'izay, satria ny fahavalony dia fantatsika tsara fa efa resy sahady dia Satana izany. Io le ady farany izy io. Mbola miandry antsika zana ny tompo hiverina amintsika. Miandry antsika izy, mitady anao izy andray ny tanany. Raiso ny tanan'i Jesosy fa tia ny tompo anao voavonjy. Tsika ny ten'Andriamanitra. 13:17. Aveko ndray mandeha. Koa hatramin'izao dia miandry izy mandra-panaony ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona amasininy. Amen. Ry havana. Fanatitra iray ihany. Fanatitra iray ihany efa tanterahany tompo izany. Ho mandrakizay ho an'izay olona amasininy. Aoka ho amasin'ny tompo ianao. Manekeo amasin'i Jesosy, manekeo amasin'ny tompo. 19:10. Manambara izany amintsika koa ny fanahy masina. Aleluia. Fa rehefa voalaza ny hoe izao no fanekena ataoko aminy. Izao no fanekena ataoko aminy. Rehefa afaka izany andro izany, hoy ny tompo, ataoko ao am-pony ny lalànako, sady hosoratako ao an-tsainy. Ny fahotany sy ny elony dia tsy ho tsarovako intsony, ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Amen. Ry havana. Ataony tompo ao am-pontsika ny lalàny, ny tompo mihitsy io. Ary ny fahotantsika sy ny elokantsika dia tsy tsarovana intsony. Tsy voatery intsony hoe anatitra fanatitra foana, araka ny lazavaiko teo, nataon'ny mpisorona teo aloha, nataon'olona teo aloha tamin'ny andron'i Mosesy. Fa Jesosy efa nolotra ny ainy eo antsika. Oka izay ny fanompotsana. Oka izay famonoana biby atao fanatitra, na koa zava-maniry atao fanatitra. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra teo to. Aoka andinika ny tsiraray avy. Aoka hiala amin'ny fanompo-tsampy ianao, miverena amin'i Jesosy, satria ny tompo miantso antsika mba tena ho voavonjy isika. Ry havana hivavaka antsika manantsika ny fotoana. Raha ohatra mbola tsy handray ny tompo ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia fotoana izao. Raha tsapanao hoe verin-dalana ianao, dia fotoana izao verena amin'i Jesosy raha vonona ianao. Ry havana, raiso ny tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba ho tafiditra ny lanitra ianao. Dia aorianan'izay oka ianao mitady olona hanao batisanao, nefa ny olona
tsy fokasigarana misotro toaka mba olona mendrika atren'Andriamanitra no antononao. Dia renan'izay manompoa ny tompo mijoroa miala amin'ny ratsy rehetra. Hivavaka antsika tompo. Marana antsika izao fotoana izao. Jesosy malala misaotra mankasitraka anao. Misaotra ny amin'ny teninao Jesosy satria mamy ny teninao Jesosy, tsara ny teninao Jesosy. Mampafantatra anay Jesosy malala ny amin'ny fanompo-tsampy izay ratsy indrindra Jesosy. Tompo ireo Jesosy ny zanakanao izay mibebaka aminao. Maro tompo tsapako ato ny mbola manompo sampy Jesosy nefa tsy malala. Jamba Jesosy tsy mahafantatra ka mamindra Jesosy amin'izy ireo. Mamela ny heliny ianao tompo malala. Efa bebaka aminao izy Jesosy. Amboary izy, mpafantary izy, avoazy izy. Tompo, mifona ho anao koa Jesosy ho an'ireo izay tsy mahatsapa Jesosy ny amin'ny mazava-dehibe anao, ny ranao soa. Tompo malala ireo koa tompo zanakanao Jesosy izay te handrainao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Afaka manaraka ny teniko ianao. Jesosy ity aho Jesosy. Nare anio fa ianao no tompo mpamonjy. Ny ranao rery ihany tompo no ahafahanay miditra ny lanitra. Ka ity Jesosy anio dia manaiky ianao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Mamela tompo ny fahotapy ianao. Mibebaka Jesosy ny atrehanao Jesosy. Mifona aminao aho. Ny amin'ny tsy famendreko rehetra Jesosy. Ny amin'ny fahotako rehetra. Mifonako aminao izany Jesosy malala fa fao Jesosy ny anarako any amin'ny elo. Fa sorato kosa tompo any an-danitra. Mba ho tafiditra ny lanitra aho. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao na inoko ny teninao anio Jesosy anavozanao ahy. Vonjeo Jesosy mba tena ho zanakao. Anompo anao Jesosy ankatoanao. Tompo, manomboka anio dia sokafako ny foko mitoera anatin'ny foko anao Jesosy. Oka ho lampanao Jesosy ny foko. Oka tompo ho tepolinao Jesosy araka ny teny teo. Tompo malala mankasitraka anao. Sotranao izay Jesosy malala satria be fitiavana ianao. Manao izay niverin-dalana dia mangatanao amin'ny tompo. Jesosy malala sotra tompony amin'ny teninao teo Jesosy satria tompo mpamindra fo. Ireo tompo zanakanao izay verin-dalana Jesosy ka hiverina aminao indray. Oka ianao tompo anamasina ny tsiraray avy, anamboatra ny tsiraray avy Jesosy satria tompo zava-poana ihany izahay. Sotra tompo tamin'ny fotoana teto anio, sotra ny amin'ny teninao, ny trano fiandohana, ny fibebahana Jesosy. Manaja izay Jesosy malala mankasitraka Jesosy. Manome voninahitra anao koa izay tompo malala ny amin'izay rehetra vita teto. Ianao no derana kalazaina Jesosy ka misandrata Jesosy. Misaotra tompo. Tompo malala ho any amiza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao rery ihany. Tompo malala mipetraka aminao Jesosy ny alina. Ho eo ambany tany maherinao. Mipetraka aminao koa tompo zanakao eran-tany Jesosy. Zanakao eran-tany Jesosy. Indrindra tompo fa Madagasikara. Tompo, oka ianao Jesosy niditra an-tsehatra Jesosy amin'ny tandrazanay. Oka ianao tompo ampangina Jesosy aniko taba rehetra Jesosy. Amboary tompo zanakay tsiraray avy Jesosy. Izay mananjanaka tompo, izay manankona. Amboary tompo ny vadinay tsiraray avy koa tompo izay manambady Jesosy. Mangataka ny famindramponao. Vonjeo Jesosy ny tany. Vonjeo tompo zanakao eran-tany Jesosy mamindra fo ianao amin'izao tontolo izao satria tompo miaratsy izao fiainana izao. Sotranao Jesosy malala voninahitra ho anao, nidera ho anao rery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra satria mandrakizay doria. Misaotra ray malala. Aleluia. Amen. Sotra tompontsika ny amin'ny fotoanan'io dia miala tsiny amin'ny fahatapahany telefônina kely fa rehefa lava be mantsy le ten'Andriamanitra dia mitapaka kely ohatran'io izy fa matoky fa afaka nare tsara ianareo nanaraka tsara hatramin'ny farany. Izay tompony fotoanan'io, izay tompony fotoanan'io ka mametraka veloma aho ho anareo tsiraray avy tsy hitako eto mantsy zokerika satria lasa ohatran'ny tonga dia maizina be eto amin'ny côté eto fa mety mbola ao angamba izy dia mametraka veloma aminareo izay menada dia amin'ny herindray tsika nona eto na sitrapon'i Jesosy tompo dia mahireza daholo dia mijoro tsara fa ho avy Jesosy dia tahiny tompo daholo eo veloma tompo. Amen.